tompolasy tombovavy tafaraka indray sika atao anatin'ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio mada amin'izao alakamisy 13 mars taona 13 sy 14 izao anterina ny arabo mbampirarintso ho antsika mianakavy na ianao eto antoerana na ianao any ampitany ranomasina ataontsika araba ny manjaka miadana samy mahazo ny lafivalo hatrany andafindrika rehetrarehetra any isaorantsika ilay naharino ny fitantanany sy ny fitahiny satria raha tsy ao zay dia tsy ho afaka ny ifampitafa amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika ao anatin'izay hoe miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio mada izay isaorana ireo teknisianina marobe na ny eto amin'ny foibe na ny miparitaka manerana ny nosy no ny asa lehibe izay ataondrareo amin'izay fanatotsana ny resaka teknika izay teknika maro lafa izy io na eo amin'ny sary na eo amin'ny feo zany ka dia isaorana izy ireo anahoana ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity eo ny famakavakana loha hevitra maro samihafa miainga amin'ny zava-misy sy ny zavatra zay mafana eto amin'ny firenena rehefa jerena aloha le izy de mafana daholo na toe-karena na sosialy na inona fifandraisana amin'ny any ivelany mafana daholo ary afanaina le sa mafana ho azy tena misy manafana le izy ary nefa ny vahoaka malagasy eo anatin'izany dia tena sahirana de sahirana eo na manafanira zava-manantany hitondra famakavakana ary dia afaka minitra vitsy monja dia iakatreto ny solomavahoaka Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny tiko Madagasikara to amin'ny distrikany Ambohidratrimo ny député Mamirabe indrindra sady manana andraikitra lehibe ihany ko izy eo nivony atemy mera-pirenena eo nivony Braomaritra zay nanany andraikitra moa zany araka ny nambara teo questeur fahatelo izy eo ihany ko ma secrétaire général ny tiko Madagasikara misana zany andraikitra izany ihany ko député Mamirabe izany ny fanirina de ny hoe ny anarahanao hatramin'ny farany ny fandarantsika ka tsy hoe hiala maina ianao amin'ny farany fa mba hivoy tsara mihitsy zany azo zavatra tsara amin'izay hoe fomba fandalinana sy fijerena ny raharam-pirenena izay no latompolasy tombovavy fa dia arabaitsika namana faniry raha zava-manantany miarabanao namana faniry ndahoary zatsisy eny ary misaotra rina sady miarabany falenkiosy reo teknisianina zay miaraka aminy ao ambadika ao de mirasoa atsika rehetra ny any amin'ny radio mada ny any ampitan-dranomasina rehetra any isika eto atoerana zany ho an'ny fandaminana de hiditra malakilaky amintsika ny député Mamirabe zany araka ny nambarandrina teo izy moa député fa efa diso fatatsika zany fa mbola misy vaovao lehibe rehefa aveo zay tsy maintsy mbola andalovany député Mamirabe ary raha toka tsy misy ny fivana ho amin'ny fandaminana dia hiditra amin'ny vatany eo ny tenako hapita izany vaovao izany amintsika fa mbola hanao ny fandaminana ara-teknika moa zany miaraka amin'ny faly sy riando ao ambadika ao namana rina mbola eo ihany fa ao anatin'ny fiandarana miara-manonja no hiditra amintsika arak'izay teneniko zay izy vaovao lehibe zay horesahana rehefa aveo de rehefa aveo tsika mahita an'izany vaovao rehetrarehetra izany fa ny raharam-pirenena de miroso hatrany tao anatin'ny 4 ora betsaka ny vaovao fa zay azo resahana ihany aloha ny resahantsika izany de horesahantsika amin'ny fomba mampety azy ilay lafim-baovao rehetra zay tokony resahana amin'ny ankapobeny aloha zany ny filakevitry ministra dia naka fanapahan-kevitra nanatsahatra tamin'ny alalan'ny didim-panjakana ny ACDDED raha mbola nanazava ny momba zany hoe tsy tapitra volana marsa zany ny mandahan'ny ACDDED ny foloany Lenobla Pierre tamina fandarana radio sy fahitalavitra tsy miankina omaly ny antony hoe izahay nge dia tsy nandray ny andraikitray raha tsy volana septambra ary nareo budget sy ny trano rehetrarehetra zay nafahanay ny asa de tany volana septambra zany fomba fanazavana moa zany hoe akonte ny prise de service zay nataondrareo iny no tokony ho nandraisana ny fanapahan-kevitra zany fa tsy taty amin'ny lafim-panindrena betsaka moa ny teknika sy ara-pitsarana mahakasika izay zany fa izay
natsahatra nyfanjakana aingana zany taorinan'zay adevitra rehetra zay ny ACDDD zany tam'ty volana marsa ity nanelingelina tokoa ny fitondram-panjakana ny ACDD tam'ireo fanapahan-kevitra ndraisiny tam'ireo faneho-kevitra nataony mikasika ny demokrasia sy ny resaka fanjakana tandalana ary indrindrandrindra ny requête zay napetraky ny ACDD indroa intelo ny ataona tena anivon'ny ASCC zay mahakasika ny fiainam-pirenena ary farany hitantsika teo ny resaka fitsipaham-pitokisana indroa zany de azo lazaina ve zany fa hoe maro toerina tsara ny fitondram-panjakana ary nampiena am'izay hoe mety endrim-panoherina anatin'ny institution zany ho hitantsika eo ihany zany rehetrarehetra zany fa adevitra misokatra iny efa etako aiketo ny soloam-boaka mamy Rabendrina hoy nambarako tamintsika teo fa tsy maintsy hiala eto amin'ity toeran'ity izy rehefa kelikely eo de ampahafantarina antsika iny zany vaovao zany fa mbola tsy zao aloha zany fa hiditra eo ihany tenako rehefa avy eo miraba andriamatoa soloam-boaka tafaraka eto indray tsika am'ty alakamisy fa 13 ny volana marsa ity miaraba faniry de miaraba ny rina ihany ko miaraba ny falitsy ny ekipa teknika rehetra ao ambadika ao miaraba ny eny amin'ny studion'ny radio Mada ihany ko fa indrindra miaraba atsika rehetra mpanaraka ny fandarana miara-manonja faly tafaraka eto indray fotoana elaela tsy forotokom-bolana zay tsy afaka mifampiresaka fa zay moa le sapanana maro de faly tafaraka eto androany nisy ny dianao moa zay lavitra de lavitra iny ngamba mbola tsy nanana fotoantsika nresahana kely an'iny député tonga de tsaroko avy atrany le izy tany Qatar tany Doha fivoriny reo firenena zay misy an'ireo parlementaire zany zay miady amin'ny kolikoly raha tsy diso de nanarika izany enaorery ny solotena ny parlementaire malagasy niarika izany ary efa mpikambana tao anatin'izany nao nanomboka tamin'ny taona 2024 raha tsy diso ihany koa ny fitadiky satria miezaka mitadidy foana député Mamy Rabendrina maromaro ny firenena nandray anjara tamin'izany angamba resahana kely anaty minitra vitsy zay député ny anton'izay fandalovanao tany zay efa nresaka ihany tsika teto sady nandefa ny sary fa mino fa ianao mivatana afaka mitantara kely sy ny amin'ny hoe vokatra zay mba tsara ho fantatry ny mpanaraka atsika mbola ho avy moa ny fotoana tena anaovana ny tatitra ny fomba ofisialy na anivon'ny anteny miera-pirenena na eo anivon'ny sehatra miady amin'ny kolikoly rehetrarehetra fa raha fihezina fotsiny zava-misy dia misy io lay vondron'ny parlementaire iraisam-pirenena io rafitra io zay miady amin'ny kolikoly io zavatra rafitra efa nisy efa ely io fa Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2024 no nanana solotena tao za moa no rotsaka tsitrapo tamin'izany fotoana zany fa rehefa nandeha ny asa de nila namana de taty anivon'ny section Afrika zany misy solombavambahoaka anankiray solombavambahoaka avaradrano no miara-miasa amiko ao anatin'le izy fa nisy ihany ny fanindrena tamin'ny mandat eo aloha solombavambahoaka anankiray iaraka amiko tao anatin'le vorona tena iraisam-pirenena fa mampime manahirana ihany moa le izy fa tsy nazoto mihitsy le solombavambahoaka tamin'izany fotoana zany rehefa nataony fanindrena azy satria ohatrany hoe manahirana ny ady amin'ny kolikoly anga fa za moa nitozy teny fa noho ny olana nisy teo zany ny lafiny ara-politika eto Madagasikara teo ny lafiny ara-pahasalamana eran'izao tontolo zao dia natao en ligne ampitaindavitra daholo ny fivorina nandritry ny taona maromaro farany de zao vao miverina hoe fanatrehana ny fivorina ny tanjona amin'izy io de ny mba hanamafisana ny ady amin'ny kolikoly eny anivon'ny anteny miera parlementaire rehetra fa indrindra ny anjara andraikitra ny parlementa eran'izao tontolo zao amin'ny fanaovan-dalàna fanavaozany lalàna fampanarahana lalàna ho araky ny toetrandro lalàna oentina miady amin'ny kolikoly dia mila mampitovy tadiny dokanga amin'ny parlementa rehetra eran-tany mpikambana ao anatin'io vondrona io de izay no isian'ny fivorina ara-potoana isa-taona de isako ny roa taona no hoan'ny sehatra afrikanina zay anatanterahana an'io asa io eto amintsika zany mbola somary maivana ihany io asa io tamin'ny taona 2024 efa tonga taty ny tompona ndraiky raha teo anivon'ny sehatra afrikanina mikasika an'io fa
za moa nresaka tam'zareo hoe somary tsy amy fotoanana pety azy natokavazareo taty satria teo famaranana am mandat rehetra tam'zany fotoana zany a niona tam'y sénat tam'zany fotoana zany a niona tamin'ny anteny miera-pirenena amin'ny tam'zany fotoana zany ihany koa nikasa ametraka zay rafitra hoentina miasa am'le izy fa hoy aho hoe avy eo moa tonga de tapitra daholo mandany fitondram-panjakana rehetra tam'zany fotoana zany ny androm-panjakana rehetra dia tsy tafapetraka araka ny tokony ho izy le izy fa akoatr'izay ihany koa eo anivon'ny firenena mikambana de misy le atao hoe CNUCC na convention des nations unies contre la corruption fifanarahana io zany amin'ny maha convention azy tany amin'ny taona 3 no nisoniavan'ny firenena mpikambana sy ny mpandray anjara ao anatin'ilay asa anisan'izany sika feno 20 taona am'ty taona ity zany nanaovana sonian'io eran'izao tontolo zao mila avaozina sy anaovana jeritodika anisan'ny thème manokana notanterahana tam'ilay fivoriana tamin'ny tapabolana ihany keo tany Doha zany ny fanaovana jeritodika n'io fifanarahana iraisam-pirenena eo anivon'ny firenena mikambana io zany hoe ny firenena mikambana mihitsy no mametraka ny paikady sy ny vina sy ny fomba fijery iombonana eran'izao tontolo zao amin'io tsy hoan'ny Madagasikara rery fa isika miezaka arak'izay azo atao manao ny tandrify atsika ho aty amin'ny firenetsika sy iombonana eran'izao tontolo zao amin'ny ady amin'ny kolikoly satria fantatra fa anisan'ny olana lehibe sakana ray lehibe amin'ny asan'ny firenena rehetra eran'izao tontolo zao io kolikoly io fa tsy hoan'ny Madagasikara rery tena fa Madagasikara aloha tena mbola lavitra ny ezaka hoy atao mbola hoava fotoana iresahana le satria ny iza sy ny isam-pandraharaha ny firenena mikambana eto Madagasikara de manomana fotoana anankiray hanaovana tatitra sy hanazavana sy ametrahana ny dingana manaraka hoentina miatrika ny asa miandry mikasika an'io tsy ho ela eny ary de miandra zay tsika fa nataotsika fampidirina kely ihany satria miasa ny solombavam-boaka atsika ry tsy amin'ny asa ao anatin'ny antoko any na eny amin'ny circonscription zay na voafidy azy fa asa ihany keo eo anivon'ny anteny miera-pirenena asa nasionaly ihany keo zany ko avambe zay nentiny tao izay ary teo amisetra iraisam-pirenena député Mamo Rabendrina nanomboka tamin'ny alatsinainy ianao de tazana nivezivezy teny anivon'ny seni teny de nisy ny fanio-kevitra nataonao niaraka tamin'ireo vondrona antoko politika zay azo sokajina fa ety anivon'ny fanoherina am'izao taona zao satria me matevina le antoko mpanohatra misy zavatra azo hanazavana ndreny ve député Mamo Rabendrina satria raha mifantatra efa nezahana ihany mitondra fanazavana teto fa am'ty herinandro ray manontolo ity de misy zay hoe fikasana na efa andalany mihitsy fionana taterahan'ny seni am'ireo antoko politika amin'ny firaisamon'ym-pirenena ary nanasana izy ireo amin'ny OIF eny amin'ny foibe seni nisy ihany koa teny amin'ny Nouveau-Tel zay angambany mba tsara hitondrana fanazavana député Mamo Rabendrina mivantana eto na de fa nitondrana ihany zay le fanio-kevitra ao tamin'ny alalan'ireny tatitra nataon'ny mpanao gazety regny efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana fanomanana ny fifidianana tsika efa io moa zany efa ny mari tsika efa nytenentsika foana hoe vo nanomboka no avaozina mpikambana ao anatin'ny seni tamin'ny volana oktobra 2024 angamba izy iny raha tsy diso de fa ho atsika efa nytenitsika hoe ino ny manamarika ny fidirana ao anatin'ilay vanim-potoana manaraka atrehana fifidianana na le atao hoe cycle électoral etsaka nyresaka nyresatsika teto fa ho atsika avy amin'ny aty antokotiako Madagasikara ny avy aty amin'ny fanoherana de nyteny hoe tokony no ararotina iny vanim-potoana nanavaozana mpikambana atao amin'ny seni iny nanavaozana ny lalàna rehetra mahakasika ny fifidianana raha tsy hiteny hoe mifehy ny fifidianana raha tsy hiteny hoe code électoral fa rehefa mety ho lalàna mahakasika ny fifidianana satria ampy zay fotoana fempotoana niasana voalohany tamin'ity repoblika faefatra ity zay nampiarana n'ireo lalàna navoaka sy narafitra nakatoavina tany amin'ny fiandohany ty repoblika faefatra ity ary ampy nanaovana tombanesaka ka nahitana
fa misy ny lesoka, misy ny tsy ampya, misy ny tsy ahitana vokatra araky ny ilana azy. De ireo rehetrarehetra reo zany a tokony ho tadiavina amin'ny fomba rehetra ny ahafahana manatsara ny lalàna efa misy a, mandrafitra lalàna vaovao zay mbola tsy misy kanefa hitatsika fa ilaina mampanaraka toetrandro ny lalàna kanefa amin'ny fomba iombonana. Zany hoe tsy ny hevitra antoko anankiray a, na hevitry ny mpitondra irery a, na ny hevitry ny mpanohitra rery a, na ny hevitry ny fiarahamonimpirenena rery, satria ireo rehetrarehetra reo samy manana ny fomba fijeriny ary samy mahita fa mila avaozona ary mila fanavaozana ny lalàna mahakasika ny fifidianana. Ny fiarahamonimpirenena fantatsika efa manao atikasa isan-karazany nandritra ny taona maro hoe mirona makany am'izany ary efa manana sosikevitra be de be. Misy volana politika maromaro ihany koa zay efa manana sosikevitra vonona ny ananinany hanatsarana ny lalam-pifidianana. Misy antoko politika manana an'izany ihany koa, misy olom-pirenena tsotra manana ny heviny ary na ny fitondram-panjakana aza amin'ny fanavaozana tiany hoentina zay efa nylazaina dia atsapahtsika fa mila fikitihana lalàna, mila fanavaozana lalàna, mila fandrafetana lalàna vaovao mihitsy aza ny zavatra tiany fitondram-panjakana atao raha ny mahakasika ny fifidianana. De zay na tonga atsika nyresaka foana ny hoe mila avaozony io a ary tokony ho natao tamin'iny seny fanavaozana ny seny iny voakasika tao anatin'izay koa ny lalàna mifeny anjara andraikitry ny seny sy ny fandrafetana ny seny sy ny anjara andraikitry ny HCC ao anatin'ny sehampifidianana. Fa zany hoe tsy nisy ny eno moa tsika de io nandeha io nitsangana ny seny, nitsangana ny HCC, nitsangana daholo ny rehetrarehetra, tsy averiko eto ntsony ny olona natrehana tamin'izany fotoana zany a fa miandry fa nitoy ny asa de tonga am'izao zavatra zao tsika. De manao io zany ny HCC satria anisan'ny mampiady hevitra ihany koa io resaka logiciel io, io resaka système informatique ao anatin'ny HCC io, ny resaka hoe seny azafady, ny resaka hoe tokony hitsirihana an'ireo fitaovana rehetra ampiasainareo, tokony hanafoanana mihitsy ny olana nateraka ny zava-nisy teo aloha tamin'ny alalan'ny doublon sy ny sisa dia misy an'io zavatra ami'tranga io amin'ny herinandro ty nanomboka tamin'ny latsinainy zany nanasa ny seny, nanasa ny mpisehatra ara-politika rehetra na ny antoko politika io na fiarahamonimpirenena handefa teknisianina zay le fanasana handefa teknisianina iray avy a nanatrika an'ilay fivoriana tamin'ny alatsinainy ho fanokafana an'ilay andiam-pivoriana. Dia tao anatin'ilay fanasana de nylazaina hoe antsoina manomboka ny talata angamba izay hanatrika ny fitsirihana ny fichier électoral zay moa le fiteny frantsay dika teny frantsay zay ho ataon'ny OIF, ho ataon'ny OIF eo anivon'ny seny rehefa avy eo. De teo zany na tonga lay fanontaniana maro mipetraka hoe ny OIF e zany no anao an'le fitsirihana. Le fitsirihana aloha zany rehefa nadika tamin'ny teny frantsay rehefa miresaka ny ananiny eny de ohatrany voadika ho azy hoe audit de hoe ny OIF zany ho avy anao audit ny fichier électoral mialatsiny am'le voambolana fa mba hangy anazy de ataotsika am'zay ampiasaina izy a. Ny OIF zany a ho avy anao audit ny fichier électoral izay iesan'ny seny de atsona ny mpisehatra ara-politika rehetra handefa teknisianina sy hanatrika an'io. De tafiditra ao anatiny hoe ny talata izy zay a de ny alarobia misy hoe fanaovana restitution fanambarana ny tatitry ny fitsirihana, fanambarana ny tatitry le audit zany a. De ny alakamisy izy zay a tokony androany misy an'lay hoe fijerena zay fanitsiana tokony atao vokatry ny fitsirihana zay tsy mety zany. De teo zany mipetraka ny fanontaniana hoe oka aloha e fitsirihana zany ve raha dikatsika hoe audit ho vita ao anatin'ny ray andro, raha ataotsika hoe talata le izy satria atsoina ny teknisianina latsinainy de talata atao ny audit, larobia avoaka ny rapport d'audit, lakamisy atao ny proposition ana fanitsiana n'lay zay tsy mety ao anatin'le izy. De teo zany nametraka fanontaniantsika hoe tsisy lojika mihitsy zany fomba fiasa zany. Raha anao audit a voalohany indrindra ny zavatra atao audit
de ny zavatra efa miasa sy ny zavatra efa vita. Fichier électoral le resaka tsika ny teny hoe tsy mampiasa n'zany voambolana fichier électoral zany lalàna hito Madagasikara fa liste électoral misy eto. De raha anao zany a raha le hoe liste électoral ny tiandry zareo tenenina ny fichier électoral midika zany fa hanao audit ny liste électoral ny OIF sy ny CENI arak'ilay dingana rehetrarehetra ny tenenina teo hatramin'ny androany de hoy zahay hoe hoy isika hoe tsisy lojika zany zavatra zany fa raha hanao audit zany a zavatra efa vita asa efa vita no atao audit. Raha averiko foana fa raha any amina fitantanana na orinasa de ny exercice teo aloha nanaovana audit zay indrindra zany hoe zavatra efa vita. Ity nefa raha liste électoral nanaovana audit liste électoral ny mbola misokatra am'izao mbola inampanidinana any izy zao ary ny CENI zay tsy nahavita ny asany araka ny tokony ho izy raha tokony farana tamin'ny farany volana desambra teo lay refonte total ny CENI no nanapa-kevitra irery-tany fa mbola tohizana ny fanokafana liste électoral fa ny olona mbola misoratra anarana. Dikan'izay inona no audit azonao atao raha ohatra ka mbola ny olona aza mbola antsoina isoratra anarana mandra-patonga ny volana hoe izay raha tsy diso fa raiky amby 30 volana me ary tsika avy amin'ny antokotiko Madagasikara de mbola manentana ny olona averiny zay manentana ny olona tsika hiditra ao. Dikan'izay tsy mbola misy audit azo atao raha ohatra ka liste électoral nresahana kanefa raha ny fanasana voaray de anao an'le fitsirihana ao anatin'ny ray andro de amoaka tatitra fitsirihana de anao soso-kevitry ny zay zavatra tsy mety tao arinan'ny fitsirihana de rehefa nitranga zay zavatra zay de nangataka fiaonana avy hatrany tamin'ireo délégation ny OIF isika de niona tamin'izy ireo sika tamin'ny asabotsy tolakandro anisan'ny niona tamin'izy ireo de niteny taminy hoe mangataka fiaonana aminareo zahay alohan'ny atongavana am'le alatsinainy satria araka mifanasana voarainay de ho avy ianareo hanao fitsirihana asa raha hitany fanireo le fanasana fa hanao fitsirihana ny fichier électoral eto Madagasikara ianareo de nazavaina tamin'zareo teo ny fomba fijeritsika de hoy izy zareo hoe tsy hanao fitsirihana izahay fa nasaina hanatrika ny fitsirihana samy hafa zany misy nuance le izy zay tsy zay no anao fitsirihana ozy tsy anjaranay zany ary manaiky zahay fa tsy fotoana ny fanaovana audit zao raha le fichier électoral no resaka ny OIF moa no tena nampiasa ny voambolana hoe fichier électoral io fa raha tsy mbola mikatona ny fanoratana anarana amin'ny liste électoral tsy misy azo audit azo atao fa nahazo fanasana zay anatrika an'io ireo fivorina andiam-pivorina karakarain'ny CENI amin'ny herinandro io zay ny zavatra nitranga de teo zany tsika naka toerana de nandinika lalina de niteny hoe raha izany no izy misy zavatra mampanahy ao amin'ny fikarakarana nyo raharaha amin'ny herinandro ty herinandro ty zany satria avy eo araky ny voalaza teo miefarany amina fivorina zay manana endrika fikaonan-doha le izy de mampamailo any rehetra manana endrika fivorina izay miefara amina fikaonan-doha le izy izay aina hoentina makato na valide na cautionné ny zavatra zay natao tamin'ty herinandro ty de mailo sika eo zay le hoe mailo de tsy mampitovy ny hevitra zany de zao ny antokotiko Madagasikara averiko eto de miomana amin'ny fiatrehana fifidianana miomana ny antoko manomana mpikambana aminy ary mampiomana ny mpifidy rehetra amin'ny alalan'ny fanentanana hatrany hiditra ao anaty liste électoral averiko fa refonte total natao amin'ny liste électoral raha ohatra ka misy ny tery manta amin'ny anaovana an'io fifidianana io de zay tafiditra ao anaty lisy mpifidianana ihany afaka mifidy satria ilay lisy mpifidianana teo aloha efa miverina 0 izy ny fomba fiteny manentana trany zany ny antokotiko Madagasikara manentana mpifidy hanoratra ny anarany any anaty lisy mpifidianana fa anjaratsika no manaraka akaiky ny fizotra ny fanomanana ny fifidianana io ary anisan'ny fanarahantsika akaiky indrindra amin'ny lafin'ny teknika ny anarahantsika akaiky
io fivoriana hataon'ny seni am'ty herinandro ty io tsy nandray anjara amin'ny ady hevitra raha politika tsika fa manaraka kaiky kosa ny lafin'ny teknika mba hahafahantsika mamantatra hoe mitombona sa tsy mitombona fanahitsika mba ahafahantsika manaraka hoe inona ny zavatra mety ho voakonokonina ao anatiny am'ty herinandro ity de ahafahantsika mandray ny fepetra tandrify am'izay mazava tsara mihitsy zay zany a am'izay lafi mifanazavana zany isika zany zay fahay mailona napetraka ny filomarika rahavalomanan'zay sy zay mety ho tetika ady rehetrarehetra de tena misy fomba fitenenan'zay hoe tsy misomasoma misy tsika tima zany a fa tena miditra any anatiny mihitsy amikaroka mihitsiny am'izay mety ho dolo makota tetika ady afafa ny ambadika rehetrarehetra any zany a dia miasa daholo ny ekipa eo anivony antokotiky Madagasikara député mamy Rabendrina ny arahana analala anatin'le fanetana na am'y sabotsy zao zao de eny Ambohimanarina indray a eny amin'ny kianjan'ny toditsoa no anatanterahana ny fanetana farany teo teny Itaosy Unis asana anton-javatra inona koa ny ahitantsika tena feno mpitandro filaminana manerana ny tanàna am'izao fotoana resantsika zao a mamarina ny 2 ora ny SOS Vanille mihetsika mpianatra eny votovorona toatriny hoe misy olona leo an'izany vidim-piainany zany te hihetsika hitrotra mafy a akatoko ny fifidianana misy zavatra ohatran'izany daholo am'izao fotoana zao député mamy Rabendrina na izany zany filakevitry ministra de mbola miandrandra mafy an'le 200 millions de dollars any amin'ny banque mondiale tsika de nanao jery tombana omaly évaluation ny amin'ny aiza ho aiza ny asa Madagasikara mba ahazona an'le fofombola mba tonga ao anatin'ilay kitapom-bolam-panjakana kanefa natotondrareo Turka ny taratasiny amin'ny mila fanampiana amatapitra isa mivoaka Turka zay tratrany iny orohorotany iny loza voajanahary iny a de avy eo ny tontona an'le rano be indray a anampy Madagasikara eto nefa mba vahoana nona ny rehetrarehetra tsy milamina ny tany ataontsika hoe ndray miteny kely fotsiny angamba député mamy Rabendrina satria mino fa naharaka ny actualité rehetrarehetra ianao mbola ito koa am'y sabotsy le faneho-kevitra de zava-dehibe daholo zany vaovao zany amin'akapiany zany rehetrarehetra raha ny zava-misy iainantsika sy hita maso de vo maika me tsy milamina ny fiainana andavanandro raha ny eto Madagasikara ny resahana maly aloha za tena gaga nahita an'ireny tobitobina fitobiana andihana mpitandro filaminana erana Tananarivo reny efa misy inona ndray aza fa tamin'ny toerana tena nisy andreny tena betsaka ela tsy nahitana ohatran'ireny bobaka izy point efatra zany isan'ny zareo maly Macron Beoririka 13 mai Ambojatovo Ambanidia miala avy any Tsimbazaza mandalo an'iny Ambanidia rehetrarehetra iny de hatrany Akorondrano koa tonisy ohatran'ny natazana teny Akorondrano tena gaga hoe fa ina zavatra mitranga fa midiky zany zay indrindra fa tsy milamina ny tany ary iza no manome baiko andreny iza mamoaka andreny fitondram-panjakana mihitsy zany no mahita teto ange efa niry ny aditsika hevitra tamin'ny taona lasina hoe misy krizy eto Madagasikara sa tsy misy de laza mpitondra fanjakana hoe tsy misy krizy eto Madagasikara ka inona ny antony iaonana inona ny antony fampiresahana fa nanomboka tamin'ny efa taona vitsivitsy fara mandraka ty ny androany tsika am'teny zao de zany ny zava-misy iainana eto Madagasikara misy krizy sa tsy misy eto Madagasikara misy fofofona krizy fa ny zava-misy iainana aloha zany zao de mifangaro reo krizy reo ao ny krizy ara-tsosialy fiainana andavanandro ny vahoaka mihitsy zao zany tsika nanapa-kevitra filan-kevitra ministra fa hijery ny fanampiana alefa any Turquie fa tokony ho jerena ihany koa tsika tsy mandaha zany amin'ny maha-olombelona fa ny eto ny ainana eto Madagasikara ny ainana vahoaka malagasy tsy fanampiana fefanampiana fotsiny fa ny fiainana amin'ny akapobe mihitsy fa zay no efa ntsika raintsika teto hoe nyzarina loatra tamina resaka hanina hoanina androany ny vahoaka malagasy tao anatin'ny 5 taona farany asa zay kove varitsinjo koa ve no alefa any Turquie sa inona moa le kilalao faraparany teo reny tsy haiko fa zay zany ny zava-misy tsy milamina raha ny environnement amin'ny akapobeny eto Madagasikara mihitsy no resahana satria raha reo etsika rehetrarehetra ny tenen'ny fanira reo de miparitaka eran'ny Madagasikara sy am'y sihatra maro reo
le izy moa zany asa raha mbola misy ambony CVO fa raha mbola misy ambony CVO zany azo antoka nge fa raha fanampiana fanafody zany asa zay mety ho vitan'le CVO mifanjakana ianao koa tsy ahita ny flo turc Erdogan andeha hizara Rick Antoine Beccaria fa asa moa zay mety ho fandrindrany zareo any Turkia an'izany fa isika miresaka amin'izany fotsiny amin'ny hoe eto raha betsaka amin'ny maty any an-dalana betsaka ny torana betsaka amin'ny mamono tena mamoy fo tsy mananasa 80% taux de chômage amin'izao fotoana zao de mahagaga ihany tsika hoe tsy maintsy namaly veny fitondram-panjakana amin'ny fangatahana fanampiany Turkia ao anatin'izay zava-misy amin'izao fotoana zao tsy afaka ny laza ny zava-misy ve ihany firenena tena marina antsika député Mame Rabendrina satria mbola hiatrika zava-dehibe ianao rehefa avy eo fanambarako fa iresaka an'izay rehefa kelikely eo mandeha be ny fanetana ny eny Ambohidratrimo zay distrika misy anao taorina Nambotra Mandraka eny maro be moa zany sarosarotra ihany hiteny Mero Mandroso maro be mihitsy zany Tsahafilo raha sy diso ako maro be mihitsy ireo toerana ary vao farany teo zao tery amin'ny commune ambanivohitra mahitsy ny am'ireo hoe fanatsarana fanomezanaina n'ilay antoko tiako Madagasikara tsy fantatro moa hoe aizandray zany zao no programme manaraka député Mame Rabendrina fa ny roso tam'izany ianareo zany misy azo resana ihany ve zay député raha lay fitsidiana ny commune tsirairay ao anivon'ny district Ambohidratrimo dia azo lazaina hoe mizara roa ny lehibe ny antony eo zany ny andraikitra amin'ny mahasolombavambahoaka anay zay efa fomba fiasa tao anatin'izay 5 taona farany na solombavambahoaka zay ny amin'ny hoe mitety an'ireo commune ireo amin'ny vanim-potoana fanaovana ny tatitra sy ny fifampiresahana amin'ny tompona andraikitra isaky ny commune sy isa tanàna dia manao zay asa rehetrarehetra azo atao iny fotony fa ny endrika faharoa de amin'ny antoko politika misy zany ny ekipa ny DISTIM amin'ny district Ambohidratrimo izay mitety an'ireo commune ireo koa 420 moa ny commune amin'ny district Ambohidratrimo mitety an'ireo commune ireo efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ny toromarika mikasika an'ireo dynamisation de manao an'izay ireo dynamisation zay mitohy ireo dynamisation tsy hoe vanim-potoana anankiray 3 volana na 1 bolana de mijanona fa dadasika an'ilay distrika commune 420 fokotany 520 sy 300 dia mitohy mandava-taona ny ireo dynamisation ny antoko tiako Madagasikara eny anivon'ny eny fotony zany eny fotony ao anatin'le izy dia amin'ny endrika isan-karazany io ireo dynamisation io fa azo lazaina ihany ko hoe manavao tanteraka ny lisitry ny mpikambana tiako Madagasikara ao anatin'ny district Ambohidratrimo ekipan'ny DISTIM eo Ambohidratrimo amin'izao fotoana izao ka raha mandeha mitety an'ireny zay miaraka amin'ireo ekipan'ny DISTIM ireo de misy hitatsika tafiditra ao anatin'ny asa andavanandro le hoy hoe le akoatran'ny asa andavanandro le hoy hoe le fanavaozana ny lisitry ny mpikambana de misy koa fanavaozana ny rafitra eny fotony satria araka fitsipika anatiny mife ny antoko dia ny kongresy no repère anankiray zay tokony isaky ny 5 taona fa de isaky ny izay 5 taona misy kongresy zay zany fanavaozana ny tompona andraikitra isan'ambaratonga eo amin'ny antoko fitsipika zay satria tany amin'ny taona 2024 nisy kongresy farany ary nanavaozana ho an'Ambohidratrimo Ray Manontolo tena vita fanavaozana ny tompona andraikitra isaky ny COMTIM sy ny DISTIM ary ny FOCTIM teo anivon'ny distrika tamin'izany fotoana zany efa ho 9 taona lasa zany fa tsy nisy kongresy moa taona elanelan'izay de satria koa ny tiako Madagasikara efa miomana amin'ny kongresy zao efa mandeha ny kongresy pasitra ho avy ny kongresy nasionaly dia midina avy hatrany any fotony ireo tompona andraikitra eo anivon'ny DISTIM mitarika ny fanavaozana ireny tompona andraikitra isaky ny COMTIM reny ny antony de zao mba tsy ho taraiky rehefa andeha
ilay kongresa rehefa avy eo zay averiko fa efa somary tara mba tsy sotaraiky rehefa avy eo mandray ny asa ireo tompon'andraikitra vaovao indrindra raha miova lay tompon'andraikitra mety tsy iova mantsy arakaraky ny isafidiny olona ny fotony fa mety iova de mba tsy sotaraiky hoe vita le kongresa nasionaly zay vao iodina itety an'ireo faritra rehetrarehetra zao de efa manomboka izy zao a vita ny kongresa nasionaly a fatatsika tsara fa ny calendrier tonga de miomana makany amin'ny fifidianana tonga de miasa reo ekipe reo efa tonga de manohy ny asa zay metomboka dieny zao zay zany mahatonga io tournée tena mitetiny district io manaraka moa zao a tsy eto ampelantanako le calendrier fa anisan'ny hotsidiana manaraka ny commune Mahereza sy ny commune Fiadanana commune Ambohipiaonana reo no efa anaty ao anaty tetiandro zay ho atao atoato a de hitatsika eo fa ifampilaza mitohiny sika ia atao rina nambotra manjaka Ambohidratrimo Ambatolampy tsy mahafotsy Mahitsy Atsafilo maromaro efa nresantsika efa nampitaina tety daholo zany rehetrarehetra zany mitotsy kelikely io a de ampitaina eto any zay ary ny andro any satria efa nambarako teo moa zany fa mbola manana antondy ho ale nisy olo mamboaka Mamorabendrina rehefa avy eo isika ihany koa hiezaka ny apita ny vaovao arak'izay fivoaran'ny vaovao rehetra de omentsika lalana député Mamorabendrina amin'ny sabotsy député mamy anisany anatevin-dalana ihany koa etsy amin'ny député Totosoa ianao sady ametraka ny veloma marasoatsika rehetra apitaina eo an-trano moa ny vaovao satria atao anatin'ny ora manaraka de efa misy ny vaovao azo resahana fa dia manatena atsika rehetra mamerina ny fanentanana ho amin'ny fandaram-potoana eny amin'ny boriboritany fahenina zany a eny Ambatolampy Ambohimanarina amin'ny asabotsy zao de amin'ny sabotsy mifankahita tompoko mirary soa atsika rehetra eny ara mavelo bevata rolahy hoy fitenenana avany tsy moty indrindrandrindra mena be aty zay fa de makasitraka ny solomamboaka Mamorabendrina tsika efa io raha teo koa rina arabe mananjara efa avoninao a de iomana handray an'ny rina zany isika de rina hiaraka amin'ny Justin avy any Faratsio tonga eto ndray Justin manakambary izy rasarasa ny lalana fa tonga ihany raha juste zany a de ino tsika fa misy zavatra marobe ho ambaran'izy ireo zany ao anatiny de fandarana ity rina iny ary soratsika faniry razafy manantany mitondra ny izay famakafakana izay niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka izany ny député Mamorabendrina zay voafita ao amin'ny district ny Ambohidratrimo isika questeur fahatelo ihany koa eo anivony ateny maire Ampirenena secrétaire général ny atoko tiako Madagasikara dia anjaratsika no mamakafaka tsara mandray izay nambara rehetra izay satria ty raharam-pirenena ity de tena ilaina fifantohana zay ny tenin'le ray aman-dreny zay tamin'ny tenanay omaly hoe ny fifantohana ozy izy tena zava-dehibe ary averimbereno ao amin'io miara-manonjy ao amin'ny MBS radio mada io ohatrany tsy de pisy presaka loatra zay le hoe fifantohana zay fa manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana zao de tena zava-dehibe ny fifantohana mifantoka tsara amin'ny zavatra izay amseho tontolo mpifidianana ny raharaha rehetrarehetra de mila fifantohana de olana mananankiray zay hoe ahoana moa no ahafahan'ny malagasy mifantoka amin'ny zavatra izay miseho sy ny raharam-pirenena nefa izy tsy mihinan-kanina nefa izy sahirana nefa izy miatrika an'izao problema olana isan-karazany rehetrarehetra zao de ahoana ny ahafahan'ny sainy mifantoka tsara amin'izany hoe raharam-pirenena izany de hoy isika hoe marina tokoa zany tena sarotra le raharaha ary eo moa ny mamilivily resaka eo moa ny mandainga mihitsy manoloana ny hampiarabelona aminy dia miezaka ny manao an'izao illusion ny filaza azy hoe tena mamilivily sisy de lasa hoe tsy mifantoka ilay vahoaka malagasy lasa tsy mamakafaka ilay vahoaka malagasy lasa tsy mandinika ilay vahoaka malagasy zay ny tanjon'ny sasany any ambadimbadika any saingy zao tsy azo avela am'izany izy ty fa tsy maintsy miroso isika tsy maintsy ioarana
izany atao hoe fomba fijery tsy mety izany fa ezahana foana zany hoe ifatohana amin'ny raharaha mba tsy avoafitaka eo amin'ny fanapaha-kevitra izay tsy maintsy raisina rehefa tonga ny fotoanany satria ianao raha vao tsy mandinika tsara zany dia lasa voarebireby ny zatsy sy zaroa eny ary iny moa tsetsatseza tsy aritra ihany fa mitoy ihany ny miara-manonja eto amin'ny mbs sy ny radio mada izany namana fanirira zafy manantany a dia isehatra kely izy any amin'ny terrain any a de zao arakaraky ny zava-misy any de mety miditra ihany izy a mivantana amin'ny alalan'ny antso atarby ty raharaha mangy ty mantsy tsy vitany hoe eto ambony latabatra fotsiny a fa eo ihany ko ny any mitsehatra rehetrarehetra any a dia tsy maintsy fandaminana ohatran'izay le izy ny tenako zany no eto a de mandray vahiny de mitondra famakavakana maro samihafa arakaraky ny loha hevitra zay hoentiny eo a de namana faniry mandeha any am'zay alehany any izy a dia miditra amin'ny mivantana atao anatin'ny fandarana izy arakarak'izay fotoana mahapety azy arakarak'izay zavatra miseho sy atrehany ihany ko zany io a fa tsy de tena hoe tena hoe voafaritra hoe tena hoe tsy maintsao tsy maintsao fa arakaraka ny zava-misy any no idirany amin'ny mivantana eto amin'ny miara-manonja mbs radio mada zay no hoe la tompolasy tompoko vavy fa mandray vahiny isika pisehatra atao anatin'ny miara-manonja mbs radio mada tsy zany fa andriamato justin randrena tenaina randrenatenaina justin randrena tenaina justin zanaky faratsio ary fandrony izy zao no niakatra teto inona ny antony tsotra be ny antony tamin'ny fiakarany teto tamin'ny voalohany a de nitondra fanazavana izy ny zavatra miseho any faratsio rehetrarehetra sy manodidina any mitondra ny fomba fahitana izy ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao de rehefa vita izay fiakarany teto amin'ny mbs radio mada zay de nisy akony be debe iny ary tonga hatrany tanàna tany faratsio sy ny rehetrarehetra tany de hoy ny tany hoe mekara indray-pandeha indray zany satria tena zava-dehibe ny filazana ny zava-misy ty raharaha ty tokoa mantsy tsy vitana hoe indray miserana fotsiny fa mbola misy toyany zany iny resaka iny dia kafaliana indray no andraisantsika anandriamatora andrenatenaina justin zanaky faratsio tonga indray aty amin'ny mbs aty amin'ny anosopatrana aty sy ny radio mada zany hitondra ny fanazavana sy ny etaetapo sy ny fomba fahitana ny raharaha-pirenena ny tontolo ambanivohatra ny tontolo an-tanan-dehibe ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny raha ohatra tsy misy ihany ko ny hoe mety hoe fiovana de mbola misy namana vanontoliara ho avy eo raha tsy misy ny fiovana satria ty fitohanan'ny fifamovozana eto Tananarivo ty de tena mampiteniny mona mihitsy satria raha ny tenanay zao niala teto andrenivohitra de ody any faratrano any zany mifaritra sabotsina mehan'iny amin'ny efatra sasany no miala eny amin'iny faritra andraharo iny amin'ny fito sy fefanariva vao tonga ny sabinamma de misy toerana feno rano be andeha ho arianao aza mandeha any fa rano be any ary andeha arianao anontaniana ny olo ahoanany any aza mandeha any fa rano be any de tsy maintsy nandeha tatia nosy vavaka de mivadika tsara sotra zany de tsara sotra tonga de mivadika de mivoaka ny nosy avaratra any tsofinondry iny zany mba atao hoe aingakaingana kokoa fa tena nanisa vitsika arak'le fomba fiteny ny ainga teo nosy vavaka eo amin'ny hosti eo para-pivoaka taria amin'ny rond-point taria tsara sotra ry de iny moa zany le lalana mitifitra menavaratra mivoaka ny trany ivato any de ry aloha ary zany no mivily ry ambody fasiny re de any nosy avaratra any fa mandra-pahatonga teo atsara sotra fa tena nanisa vitsika isaky ny 2 metatra de mijanona isaky ny 10 metatra de mijanona noho ny fitohanan'ny fiarakodia inona no mahatonga amin'ny fitohanana eo aloha ny fahamaroan'ny fiarakodia fa eo koa ny fahasimbany lalana tsy maintsy mandady ianao rehefa feno lavaka le lalan'ny Tananarivo izy ty ne tsy vitany tapitapenana fotsiny fa mila fandaminana izany mila politika tena mipetraka zany ka io fampitehany lalan'ny Tananarivo dia vokatry ny
tsy fetezan'ny fitantanana eto amin'ity renivohitry Madagasikara ty endrika ray fotsiny io fa tsy resakitsika hoe zordire zany efa fiain'ny isan'andro maimbo le tanàna ny fanalana an'izy tsy maraka tsy ara-potoana dia zany no zava-misy ka iny moa zany tsy maintsy taterina eto zay zavatra izay amin'ny efatra sasany miala eto Antananarivo iry Andraro any amin'ny 7 ariva vao tonga ny sabonamina ny sabotsina may nefa zany efa mba hoe mitady lalana mba aingakaingana hoe mba tsy de misy mamboteazy zany amin'iny lalana vaovao iny fa mbola ny 7 ariva ihany vao tonga ny sabotsina mehana de ohatrany hoe tsy mampiny le izy misy mpivady tena miady mihitsy hoe ianao ve mirava amin'ny efatra sasany de amin'ny 9 alina ianao vao miditra ny trano fa taiza ianao sinsisa normal be le rangara ohatra ka sosotra satria ohatrany tsy mampino nefa izay no zava-misy iainana eto hoe mody any amin'ny peripherie ianao any ivelana Antananarivo fa enjakenjana tsy misy zay toerana tsy ahitana fitoanany fifamoivozana reto amin'ity Antananarivo ity atao hoe zao hoe hoavy ny bus zao hoe sinsisa misy an'letetezana miantony aizy zany de le fiainan'le malagasy zany de eo sahirana foana eny ary raitsika ny mpisehatra Andriamatoa Randrenantenaina Justin avy any Faratsio miarabanao indray Andriamatoa Justin tonga eto amin'ny miaramanonja eto amin'ny MBS Radio Mada. Voalohany indrindra dia miarabanao ary miarabany teknisianina zay ao ambadika ao mikirakira lafiny teknika dia miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo de miaraba ny vahoaka vinanony any amin'ny distriktan'ny Faratsio de mivahoaka de miaraba ihany koa ny namatsika zay any ivelany ihany soratoboko eny ary tonga de omenanao avy hatrany ny sehatra toy an'le resaka efa natao teto efa nazavaina moa zany hoe inona ny zava-misy any sinzisa fa mandeha ty raharam-pireneny ty manahirana milaza azy amin'ny akapobeny ho an'ny any Faratsio manokana ahoana ny fahitanareo ny fikarakarana fifidianana aloha zany amin'ny akapobeny aloha ny vahoaka ny vinanony distriktan'ny Faratsio de efa miezaka moa amin'izao fotoana zao manao an'izay arak'izay azo atao no mikasika natao hoe fifidianana satria haina ho an'ny firenena mantsy ny atao hoe fifidianana ary miantoka ho any ny vahoaka malagasy tsiraray avy eny fa na ny fiainana andavanandro ary voakasika zany rehetrarehetra zany amin'izao fotoana zao mo mandeha le fikirakirana azy sy ny fomba fanatanterahana azy satria mbola tsika mbola manana fotoana lavalava kely moa zany mbola hoe am'raika amin'ny 3 volana me vao ifarana ny fisoratana vonjimaika ny lisy-pifidianana amin'izao fotoana zao efa miezaka tena miezaka de miezaka ny tompona andraikitra isa-tsoadiny eny anivon'ny fiarahamonina indrindrandrindra hoe eny anivon'ny fokotany tsirairay avy misy ny olona tsirairay avy zany miezaka moa ny olona manao an'izay satria zay no antoko ny tena hoe fampandrosoana azo atenaina amin'ity fireneny ity satria raha tiany ohatra hoe mbola ho taremaremaka ihany tsika ozy le fomba fiteny zay de tena vao maintsika tena hitsokana anaty lavaka tanteraka amin'izao fotoana zao satria ty fitondram-panjakany ty raha hoe tiano atyherana zany no hoe anao anazy tsy eritreritra tsy afa-tsy ny tombontsoa anazy manokana ihany izy zay ve mifahitanareo azy mihitsy zay zany ny fomba fahitanay anazy raha ohatra hoe zay amin'iny distriktan'ny Faratsio iny commune vinanony iny zany hoe mandrafitra ny distriktan'ny Faratsio moa commune sivy de vinanony anankiray vinanony ao ny Amiandrarivo Faravohatra maromaro commune sivy izy maromaro amin'iny Ambatofotsy sy ny namany iny de efa miezaka ny olona rehetrarehetra zany mikasika an'izany satria ny olona tena sarotony zany ny olona amin'izao fotoana zao no mikasika an'io lisy-pifidianana io fa maninona ary le vahoaka ny Faratsio no sarotiny amin'le lisy-pifidianana efa tena mazava tsara amin'ndrareo ve ny tena lanjan'io lisy-pifidianana madio tsy misy alatra io mazava ho azy ane izy ane efa fay izy tsy anaovany atsirambina tsony le izy satria efa tena fahitateraka tamin'le fifidianana farany teo izy de aloha ny tena niezaka mihitsy hoe manao ny aintso zavatra satria mampanaelo kosa hoe efa tato ny eritreretiny nefa rehefa aveo le izy lasa tsy zay indray le izy fa lasa iry indray de amin'izao fotoana zao izy nanana ny fanapakeviny amin'izay ny olona tsirairay sambatan'olona mihitsy zany fa tsy hoe ny président pokotany ihany na ny voabiara-misahana an'izany ihany fa ny sambatan'olona mihitsy miara-miosona mihitsy ntsika rehetra ezaka anao an'izay zavatra rehetrarehetra zay azo atao mihitsiny tena ampangarahara nyty sy ampadio an'ity raha roke oekentsika rehetra mihitsy ny hoe tena tiany tena valo marina
ary efa tam'le fatantsa teo président Ravalomanina voaka nandresy tany tena voaka nandresy tena betsaka mihitsy izy tena betsaka nisy mihitsy izy tany raha nisambato izy tena nahazo betsaka mihitsy ny tany raha nisan'ny tena hoe tiany vahoaka tany satria olona namelona vahoaka maro ane Dada Ravalomanana tamin'ny fatra district amin'ny Faratsiho iny fa tsy hoe fokotany ray ihany na hoe commune ray ihany fa tena namelona vahoaka maro indrindra hoe teo amin'ny lafiny tena hoe fampandrosoana ho an'ny tokantrano tsirairay inona le tena le fampandrosoana tiako tenenina le teo amin'le resaka hoe ronono lalana no an'ny fampianarana ny fandriam-pahalemana zavatra maro be zany no tena zavatra tena fahasalamam-bahoaka indrindra vidy paracetamol zany ianao ny alohanao anany CSPD hoe tam'izany 20 no alohanao ara defa tam'izany fotoana zany defa mandeha tamin'ny talohan'ny 9 io zany am'izao fotoana zao ianao anefa raha vao tsy manam-bola ianao tonga anao de mahateo ianao jereny dokotera fotsiny ianao zany tsy mba misy an'le manara-penitra teneny tsisy an'zany raha naminay any amin'ny commune vinany district amin'ny Faratsiho zany sa hoe fidendra Ravalomanana tsisy an'zany aloha any amin'ny sisisiny any tsisy an'zay mihitsy zay mihitsy ny tena tele fitondram-panjakana natongavana hoe alao okendao reo fa reo tsy nazahoantsika vato maro reo fa aloha reo tena okendao reo fa am'izao fotoana zao tsy azony zareo atao an'izany ntsony tsika am'izao fotoana zao fa satria efa vahoaka tonga saina le district amin'ny Faratsiho iny satria efa fitapitahanao izy ianao ane za samy lazanao misy arina fa ny olona nge ndray mandeha mivonao fa tsy voanao fandroa fantelo ntsony ianao ny olona satria ny olona efa manaraka tsara vaovao isan'andro ny olona am'izao fotoana zao hoy ianao hoe efa tonga saina le olona zany hoe tsika moa miresaka hoe Faratsiho atraizany ahafahana mandrefy ilay antsoina hoe fahatongava-tsaina ny olona manoloana an'izao zava-misy zao so de hoe tenenina fotsiny efa tonga saina ny gasy efa tena misaina tsara ny gasy tsy azo fitapitahana ntsony fa ahoana no andrefesana an'izay ahoana no ahafahana tena miteny an'izay hoe tena efa tonga saina ny malagasy anisan'izany ny vahoaka ny Faratsiho ka tsy azo fitapitahana intsony inona ny entana napory-foana hoe tena efa tonga saina ny malagasy vahoaka ny Faratsiho sotra anao nametraka an'izay fanontaniana izay zavatra anankiray zany tiako ambaro aminao zany de hoe teo ny olona fitafitahanao ny olona hoe tia misy 5,000 de tia arotsaka tena nisy zany tena nisy de zavatra tena nisy mihitsy zany 5,000 mimendra la tia 5,000 de tia arotsaka ao fa tia ny etsika fa tia mahavita azy ty fa tia aza mananana tia aza mandrotsaka ny tia fa tia ohatran'izao am'izao fotoana zao nefa ny olona nandray tokoa le izy tena nataon'ny olona satria araka le voateneniko anao teo hoe le olona mbola tsy tena tonga saina tsara ve sa mora fitapitahana tam'izany fotoana zany ary am'izao fotoana zao ny olona efa tena fatan'ny olona tsara hoe tena tsy azo atao le matikanika loatra ny malina fa alao tena na androtsaka vola be izy na ninona izy na mitaka atsika izy na inona ny olazaina na inona ny olazaina tiany tena lalana marina sy mahitsy tsara tsy ahafahany mamitaka antsika intsony fa indray mandeha ihany tsika ny azo fitahana fa mifandroantsika tsy azo fitahana intsony satria raha mitaka atsika fandroana izy tena efa marina atsika ananatany tena hoe antsana mangitsongitsoko am'izao fotoana nefa ny olona de ny olona mihitsy no mandray atanana ny tenany andeha soratra ny anarany ananatin'ny lisy-pifidianana tsiray avy hoe tena ao marina ve ny anarako zay indrindra de eo zany ny afantarana le olona hoe tena mandray andraikitra le olona ary tena tsy azonao fitafitahana tokoa le olona satria tena mivantana mahitsiny no tena hoe mirotsaka tsehatra soratra ny anarany de nazavaina ny olona moa zany hoe satria mantsy ny olona mihitsy am'izao fotoana zao manao hoe na iza lany eo hoe na iza ohatra zao lany eo hoe de tsisy tondra raitra poko any aminao fa ianao ihany miasa zay vao mihinana de fanazava moa ny olona zany hoe tsy zay le lalana tena tongavatsika le tena tanjona kendrentsika iverenantsika ohatrany tamin'ny talohan'ny 9 fa tsy mahazo ohatran'izany mantsy zany lasa manjary ohatrany hoe lasa resajaza de lasa ny olona manao hoe io tena latsabatonao io mihitsy tena miantoko antsika satria le lalana anankiray ahafahantsika mivoatra isam-batan'olona sy tena hoe tonga na ny aty vilanitsika tsara zavatra ny tena etaetantsika tsirairay avy sy ny fampandrosoana ho an'ny hoavin'ny taranakitsika de aloatsika tena mandray atanana le izy ny antony anankiray zany de ny olona tsy azonao resena lahatra am'izany tsony hoe ry ihany ty ihany no arotsaka ao fa tsy mahazo mandrotsaka nyty tsony ianao fa tonga de fahitan'ny olona le lalana zany hoe ty le lalana marina sy tena fahamarinana fa ny olona teo
tamin'ny talohan'ny 5 a izy tonga de tena vita nyty lalany ity tsisy tsika azontsika namidy daholo ny zavatra rehetrarehetra tato amintsika tato ary am'izao fotoana zao a na reny sarety be reny ange fa tena tsy afaka tsony na lefa araky n'le teniko teto tamin'ny tapabolana hoe nasiny tongotra ao ara tsy isintsony de lasa manjary mionononona le olona lasa tany lavitra andrina mandeha tongotra ianao ohatranao zao hoe mahana amy commune Vinanonona satria zaho mantsy a commune Vinanonona niteraka de lasa mandeha tongotra 14 kilometra ianao itsika zay amin'ny lavaka Vinanonona district Faratsiny moa eny fa nany olona manerana Madagasikara fa saingy miparitaka manerana anty Madagasikara ty daholo bevoka iteraka zany de andeha tongotra 14 kilometra tonga de lanjaina lanjaina za ahoana mbola tsy tataro kely mbola tena tsy mbola tena zay zavatra zay mihitsy saika tiako atongavana voamaly mihitsy zao nisy fianakavinanay zao narary a tsabona taty Antananarivo taty lanjaina izy a mandrapatonga tanany fisin'ny tanany Goudron zany hoe ireny 43 iny makany Faratsy mampitona asambainy iny zany de lasa tsy voatsabo taty le olona zany moa zany fa hoe alao entina mody izy a de lanjaina ihany koa miverina makany Vinanony ny olona milanjany io anefa tsy vitany hoe olona 3 na 4 fa olona fokon'olona be milanjany hoe manana olona 50 olona eo anao na 20 olona anao vao mahatonga aniny amin'le toerana misy anao satria le lalana tena enjana be zany karaha zany mbola hoentinany anao matsindray andro any de hitanao hoe tena tsy mandaingy le zalahy ty fa tena zavatra tena marina le zavatra lazainy nefa raha zany zao no resahana amreto mpitondra fanjakana reto de ohatrany hoe tatasika avy eny tena diany zalahy ty sa hoe inona ny tena tiana tongavana fa tena zavatra tena misy zany ary tsy zavatra anankiray rery fa hatramina fahafatesana na inona de ohatra zany daholo no zavatra tena manjoa le ao ale lavako Vinanony commune Vinanony io zany de ohatra zany daholo i mpitondra le mpitondra ao am'izao fotoana zao anefany a mampanatena foana tsy hitan'le mpitondra mihitsy sa hoe tsy manana moye mihitsy zany le mpitondra tsy manana moye mihitsy zany le mpitondra mba ahafahana hoe inona ny tena mba hevitra inona ny tena hevitra zany mba ahafahan'le tomobilina mba mandeha zany ahafahana mamonjy an'le olona ny ain'ny olona eny fa na de atao tsy misy tomobilina tonga fa na zany teneniko anao zany hoe na sarety ara tsy tonga amin'ny toerana io nasiny tongotra ara manahirana anao indrindrindrindra rehefa avy ny orana tena zay mbola zavatra hafa mihitsy zay de zany ny zavatra tena mampanaelo de mba nisy lalana namboarindry zareo ihany teo de inona fa ohatra ny nanimba azy ndray ara nataondry zareo teo rehefa tonga ny orana de vao may lasa rava tanteraka andray vato malao be ohatra ny vato sanatria vato pasana nataondry zareo any am'le lalana ndray tsy azo hitsahana ndray zavatra mampanaelo ny takan'izany de mampanatena foana le mpitondra ao toerana otikoanana eo am'izao otikoanana eo am'izao mandeha eo le tena inona aneo fa vao may ararava le lalana ka mifian'izany rehetrarehetra zany a de ny vahoaka tena ho fitafitahandro zareo reto ho latsaka tena nanaty antsana mahitsy le vahoaka zany a ary tena mpanofinofisiny zavatra tsy hisy mihitsy le vahoaka laingalainga foana mifahanana amin'ny olona maraitsy ariva eo ohatra ny hoe zazakely ka langalanganao maraitsy ariva eo ny olona de zay nitenenako hoe le tamin'le tenkitary aloha hoe ny olona aza fitafitahana intsony ny olona fa rehefa tsy vitanao a de miala ny tsara zay ny zavatra tena tsara indrindra hoe miala ny tsara rehefa ohatra tsy vitanao le izy nareo zany mahita mihitsy tena tsy vita mihitsy le izy tsy vita mihitsy le fikarakarana le hoe commune manerana ny district amin'ny Faratsio iny fa resa be fotsiny de lainga fotsiny afitsiny eo mpanjakana ohatran'ny toerana rehetrarehetra misy solombavam-bahoaka misy rehetrarehetra ao misy rehetrarehetra ao 10% ny olona any aminay ny olona mpiasa mpanjakana daholo misy olo-mpanjakana maro any misy olo-mpanjakana maro ao de rehefa teneninareo reny ondreny hoe ahoany ty lalany ty ahoany ty tsy fandriam-pahalemana ty mbola miandry kely ozy izy mbola miandry kely miandry kely ozy izy de miandry aly le olona 10 volana embolana tonga mahita amin'ny manaraka fa mahita de maty any etsy ny lalana maty any etsy ny tsy fandriam-pahalemana mandeha an'izay tsy fandehany any tamin'iny volana ambony iny ray resaka hoe tsy fandriam-pahalemana fa efa natsidika eo any moa le resaka hoe tsy fandriam-pahalemana fa tena teneniko anao fa tena imilao isam-bolana misy maty foana vonaon'olona misy maty foana vonaon'ny olona ary ianao raha hoe mitondratondra volo zany ianao ka hoe amampisehoseho volo ianao fa mieritrerety ianao fa tonga androzalahy ianao amin'ny ariva ianao tonga avy androzalahy alainy zalahy volanao na izany ratsy zany ianao vonaon'ny olona ianao zay zany le zavatra mandeha an'iny de tiako tena hoe homariako mihitsiny a
tena miantso any tena secrétaire mpanjakana mididiny gendarmerie-pirenena mihitsy nia zany a fandry gendarmana aminay ve tsy fantako hoe zay mihitsy ve le fomba fiaraha-miasany amin'ny tena vahoaka ve sa anabe amin'ny vahoaka ve ny tena tongavana sa andrahoana vahoaka ve zany sa hoe hitango an'le vola an'le vahoaka zany ny tena diandro zareo satria alatsinay moa ny tsenana aminay ana commune vinanony a rehefa alatsinainy de rehefa tonga zany ny alatsinainy a de mivarotra ny ombony olona any aminay moa tsisy hoe mivarotra ombo hoe roapolo telopolo ohatra ny any amin'ny faritra atsimo sy ny andrefana mahazo an'ity atsioro mandidy aty fa ny any aminay mandeha roa telo faramibetsaka ny ombo tsy de tsara raha ny satria izay indrindra mahitsy de zao ny zavatra tena ataonyreto tena mpitandra filamina ndreo zavatra hita maso zany fa tsy hoe zavatra hoe mamoromorona fa sondra misy diso hevitra hoe mamoromorona le zalahy io ny atongavany ary amin'ny ny aina manjery ary ka fa tena zavatra misy zany a misy gendarme anakiroa tonga eo de rehefa tonga eo izy zany de izy efa tsy misava le boky aiza ny acte de vente aiza ny sinsisa mikasitra ny omby io zany ny zavatra tokony atao zany ny asany zay nanaraman'ny vahoaka anazy a anao an'izay fa tsy zay ny zavatra saika ataondro zareo fa ny zavatra ataondro zareo a de maka le vola na lafo ny ombonao eo atsena na tsy lafo ny ombonao antsenan'ny commune vinanony atsimo a de maka ray alina isan'ombony diandry ralahy zay ny ataony eo zany zay tsisy ninininy fa tonga de fa tonga fotsiny izy de fa maka le ray alina na lafo ny ombonao na tsy lafo ny ombonao de alainy ray alinanao rehefa mivoaka avy io izy amin'ny 10 satria le tsenan'ombo moa fa somary mananonanitra any amin'ny 10 any a somary mananonanitra any amin'ny 10 any le tsenan'ombo moa zany voarava efa mibontsina be ny omin'ny posondry-ralahy de somary ny tena le misy élémère nay tao ihany zany a le vahoaka hoe ahoana misy élémère fa tena ohatrany tsirary nataon'reto mpitandra filamina reto satria ahoana moa zay no angalany ray alina raha ngany fa le bokin'ombonay olona efa mba ara-dalàna ihany de ahoana moa no alainao le tena ray alina anay de ny teny tana chef district zany omery io hoe misy le district ahoana moa zany ny anina fa moatra zao mba menimenina raha le vahoaka de inona ny zavatra navalony raha malahelo anao mitoriozy izy zany le chef district de inona moa zany fa tonga de mivoaka amin'ny fahanginana izy fa tsisy zavatra resahany mihoatra an'izay atody miady mambato zany fa tsisy zany fa de tonga de miverina fotsiny ianao zany satria zay moa zany nyvaly ny azonao teo de mitoy ihany zany zavatra zany a amin'izao ko zay mba manaitra le tena secrétaire gendarmerie-pirenena zany a mba hijery an'izay akaika satria mampahantra an'le vahoaka satria ny siny mpitandra filaminana ane satria mpitandra filaminana ane manabe ny vahoaka miaro ny vahoaka sy ny fananany atongavanao eo fa tsy sanatria anao akory ny hoe mitondra ny basy iny anao na mitondra niny amin'ny fanamina iny anao de anao ndray nandeha ohatra ny andrahoana ny vahoaka malagasy anao de manjary tsy de tsara ny am'izay a fa mba tsipitrana ny tompona andraikitra zay zavatra zay mba hojerena akaika faran'izay aingana mihitsy fa mahantra le vahoaka satria le olona efa ao anatin'le fahaseranana am'izao na atao hoe nividianana vary ray kapoaka ary kapoaka ny varany am'izao ny anay aty 730 ndraiky lao efa mitovy any aty 730 ampinary zato de 4 efa mitovy an'izany mihitsy fa satria efa mananitra ny tena 130 le kapoaka an'le vary raha le kapoaka raha le vary vidinany mba misy ihany efa le vola le vidianana mihitsy ny tsisy satria inona moa le fidiram-bola le vahoaka satria araka le teneniko taminao teo aloha hoe le fidiram-bola le olona ny kiatso tanteraka raha voalasa teto le fitondram-panjakana tamin'ny 7 nongotany tsy mataotody tamin'ny tena nongotany akery le fitondram-panjakana de nanjary lasa tsy nisy lasa nanjary tsy nisy fidiram-bola le olona de ohatran'izany zany le fahabangana le fiainan'le olona rehetrarehetra any amin'iny faritra misy ana iny satria zay moa fidiram-bolan'ny olona ny tambary any aminay nany zavatra olona amin'ny akitara maro be fa raha ianao mahita an'izany hoe tsy miendrika ho an'ny tena tanàna vinanao ntsony raha ngany tena ty lalany ty fa tokony efa godro mihitsy nisy iny lalany iny raha ny tena izy nefa midadasika amina mille hectara be amina mille hectara mihitsy zany ny tambary sy ny tany fambolena indrindraindrindra niovy any ny tena filohany io poma paiso rehetrarehetra zay tsy voatanisako ohatra tsaramaso katsaka any ny tena misy an'izao tena fiakarany zao fiakarany am'izao fotoana zao zany rehetrarehetra zany de mikatso tanteraka noho ny etraketraky ny reto mpitondra fanjakany reto tsy nijery an'izay rehetrarehetra zay nefa izy aria mioera be hoe tsisy district ao adinontsony ay le zavatra lazaindry zareo kay zany hoe misy district ao adino de ao nareo andavaka vinanony eo tsy tany antsony nareo fa ao nareo tany lavitra andrinao nareo satria zay mifidy le olona nieritreretiny hoe nongotany teo zany zay de zany mataony zany ny ataondry zareo zany nefa zavatra mampanaelo zany
nefa ianao rehefa ray aman-dreny nefa hoe io zany lefa eo anao zany mipetraka am'le fitondrana eo zany fa ianao zany eo tokony tsy nataonao an'zany le vahoaka malagasy fa nataonao hoe ianao ray aman-dreny le firenena ianao de tokony tsy nasianao zanak'itsiala hafa fa de nataonao nitovy daholo ny olona rehetrarehetra ray amanontolo de mampalahelo ny zavatra tahaka an'izany a manjary lasa mampimenimenina ny olona satria ny olona eny nametraka anao teo fa tsy ianao nametraka ny tenanao teo fa ny olona ny nametraka anao teo tokony jerenao akaika ny olona rehefa tonga ao am'le toerana ianao de mivahoaka ny vinanonosiny amin'ny district amin'ny faratsy ray amanontolo iny am'izao fotoana zao a tsy makasitraka ny iverenan'io fitondrana io tsony a eo amin'ny toerana io satria mamotry vahoaka mampijaly vahoaka mampinaona ny vahoaka mampitsisy ny fandripahalemana tsy mampisy amin'ny fahasalamana araka ny tokony izy araka ny filain'ny vahoaka tsiraraisam-batan'olona tsy afaka miaina ara-dalàna tsony araka ny tokony ho izy ny olona lasa mihinana tena ambanin'ny fariboditsinay ny olona noho izany a miala teo mety aminao zay ny sahaza ho anao zay fa mbola tanteraka zay raha tsy misoratra naranary de zay rehetrarehetra zay zany ny ilazako ny tena vahoaka ny vinanona amin'ny district ny faratsio a de tsotra be mandehana ianareo a makany amin'ny fokotany a manamarina tsara ny anaranareo a tsiraray avy de jerevao tsara ny anaranao hoe tena rakotondraso Jean-Paul marina tafiditra ato amin'ity lisy mpifidianany ity afahatsika manatanteraka an'izay eritrerititsika izay mihitsy satria zay nytiatsika ho atongavana mba tsy silenenina zay zany mba tiako ampitainantsika vahoaka na district vinana district ny faratsio iny fa manjary lasa mampanahelo tsika raha mbola io zany tsy eritreritra tsony hoe iverenan'io tsony zany tsika fa tonga zany de zay no ataotsika zay hoe jereo le listrao jereo ny anaranao analle lisy mpifidianana de miangavy atsika mba ho sarotonytsika satria iny latsabadotsika ny ray mandeha iny miantoko antsika ao anatin'ny 5 taona de manjary lasa mampalahelo tsika raha mbola io ihany ny veriny eo a satria efa hitatsika le zavatra nataony fa tsy mandeha am'zy izy tsony fa afa le hoe zavatra mba nisy zavatra rirany kely teo inona zao mba nataony inona zao no nataony teo amitsika tao amin'ny commune vinanona zao mba nataony teo tsy hitako inona zao mbola zao hoe jerevantsika zany hoe inona nataony teto tsy misy tsy zavatra nataony teto raha nisy zavatra nataony teto ange hitatsika zany hoe hita miariary izy kosa raha ngamba ananao kosa tea pavekely ino nataonao vidy inona ny dikan'io zavatra tsisy dikany tongotromby manitsaka an'io ara tonga de avy atrany de sy lasa simba indray le tongotromby de jerevo ry lalana varatry amin'iny tsy minandala mahitsy commune vinanona iny de jerevo tia mahazo amin'iny akararany iny raha mahita tsara anahy anareo de jerevo tsara iny fa hitako io isan'andro sanareo mandeha de jerevo tsara io de reny veny mbola iverena le fitondram-panjakana eo ranga aza mijery akaiky mihitsy fa tonga de mijereva lavitra hoe zay nefa zavatra nisy teto nandritra ny tena 400 taona latsaka ny nisiny zany fa tsy vovetivety fotsiny nisiny zany zavatra zany fa ela raha vao fahavaratra ny andro de tonga de tala lavitra indrina de rehefa maina ny tany de mba mandeha kely eo indray le tomobile de amin'ny firy vao tonga ty Antananarivo raha miala avany avinanony miala avany avinanony ianao a amin'ny fito sasany tonga ty Antananarivo ianao amin'ny 5 arivo ohatrany hoe ny olona ny ala tany Fort Dauphin nandehanaka ty Antananarivo ianao sa ny alavana tamatavina keto Antananarivo ianao zany rehetrarehetra zany mampahanaelo zany de mieritreritra tsara alohan'ny anapahana hevitra satria io ny tiaina haitsika malagasy zany le hoe lalana ary ny fitondrana tamin'ny talohan'ny 7 arivo a tena nahavita an'izany tena vitany tanteraka mihitsy zany ary niaina tamin'ny zavatra nahafinaritra tena hoe niaina tsara ny olona niaina tsara fandripahalemana fahasalamana fampianarana tonga de lasa tsy mianatra ny ankizy indrehetra satria tsy vitany ray aman-dreny tsony le izy satria ny antony noho izay zavatra mandovo vola daholo tsisy tsy mandovo vola fa mandovo vola sekoly mpanjakana mandovo vola ianao manarama mety rafiramy ianao mampianatra ny zanakao ianao fa tsisy fahandraisan'ny laitra mbola tsy miva zany rehetrarehetra zany hatram'izao tsika zany de mbola tsy miva zany rehetrarehetra zany hafa ny hoe zavatra efa miva de lasa manjary le zanakitsika lasa mampalahelo zany lasa mirenireny nefa reny ankizy reny no antoko ny tena hoe firenena no antoko no avin'ny ty Madagasikara malalatsika ty nefa adradraitsika foana hoe Madagasikara malalatsika nefa lasa tena mpitiany sasany ny akaran'ity fitondram-panjakany teny tena lazaiko anao mazava tsara na fieritrretanay azo manokana na ty tenako manokany ty fieritrretako anazy manokany tsy hitondra n'ty Madagasikara ty ranga io fa io olona motika n'ty firenena ty ny tena dian'io teo zay ny tena marina na marotany an'ny re-pirenena rehetrarehetra teto tsisy zavatra tsy hitatsika zany rehetrarehetra zany fa namotika n'ty Madagasikara ty ny tena natongavany io teto fa tsy vonina anarina n'ty Madagasikara ty zany fa resaka fotsiny zany
fa tena mba tsika tonga saintsika vaoaka malagasy fa zay ny zavatra tena misy fa zao am'izao fotoana zao tena mampanaelo mihitsy ny olona am'izao sanatria mivava nge fa tsy vitany tena ray-mpianakaviana sy ny ray-mpianakaviana tsy olo le mamelona ny eo ankonany fa tena efa lalasa sanatria mivava efa lasa mamaro batanakolaka zany a ny vehivavy am'izao fotoana zao satria no vokatra le fahaseranany efa lalina be loatra tena efa lalina be loatra raha hoe ostomina ny rojo vy zany ny anaty lavaka any rojo vy vao mahasarika le tena izy avy anaty lavaka any raha am'izao fotoana zao no hoe jerevantsika resaka vehivavy ohatra ny teny an'izay any ianao teo ahoana ny tena fiatrehan'ny vehivavy zany le fahasahiranana ny faratsio any tatsaha moa zany ny akamarony mba asio satoina ny kely hoe vehivavy mitokantrano anankiray mananjanaka eo ny avadiny de ahoana ny atrehany an'le fiainana ny etsasy ny rehetrarehetra ny fahasahiranana efa tena zay moa zany efa tsy ho azo eritreretina tsony satria le nao zao raha ohatra hoe manana be mantsy fampanantenana tamin'ny 20 mars no entiny ty fitondrany ty fanamariana siosio etsero fa le tena hoe fiainany vehivavy amin'ny faratsio raha rotoko fahatogavanao eto ahoana ny tena fiatrehana an'izany sotra anao nametraka le fanontaniana raha jerevana ny tena hoe afa le hoe siotsiondresaka na resabe mantsy tao mamasina tao afa le hoe siotsiondresaka na raha hoe afa le hoe zavatra tsy hita maso a fa izy mampanaelo satria zao no raha ohatra zao hoe le rem-pianakaviana zao ohatra hoe manana ray alina le tadavana le ray alina koa nefa amin'ny faritra amina inona ny eny fa nany ity arange na eto Antananarivo ny sarotra ny tadavanao le hoe ray alina ariary de sarotra ny tsinjaran'le vehivavy amin'le hoe ray alina satria voelana vary demikapokany de rava le ray alina hoe tsisy tsony tonga de tsisy tanteraka fa tonga de tapitra tanteraka any de manjary lasa ady mivady tsy fidy lizy hoe anao veny tsy mahay mitatana le vola ve sa nataonao iza daholo le vola nefa le zavatra misy a le hovidinao eny an-tsena efa lasa lafo be ohatra anankiray fotsiny zao hoe kafe siramamy satria zay mantsy momba fanampy-tsakafon'ny olona aminay zany le mba hoe ohatana miasa ena tsy misaraka mitatsaha zany kafe sy ny siramamy raha amin'ny party aminay iny aloha fa eny fa namanerana le Madagasikara raha de ohatra nefa saingy izay daholo ny zavatra misy de lasa tena ohatrany hoe lasa ohatrany mafanafana le tokantrano le isam-batan'olona isa tsiray resaka tokantrano tsirairay avy zany no le hoe aiza le vola nataonao fa to tsy ampy le izy makatsy zay fotsiny ve de tapitra le lehilahy koa efa sely le ady tsy anisaky ny karazany de ohatrany efa sasatra mandeha mandray le mafanafana kely na le toka gasy kely ozy tsika zay le fomba fitenitsika de lasa manjary mikorotana le tokantrano zany a tratran'izay zavatra rehetrarehetra zay be de be no misara-panambadiana betsaka mamono divorce betsaka no misaraka de tonga de efa tsy tafaverina intsony a zay le zavatra iaina le tena hoe vehivavy de lasa ohatrany hoe lasa mampanaelo zany le vehivavy de lasa ny ankizy zany lasa voaporiporitra ozy le fitenenana hoe izy mivady miadiko ny ankizy mivoaporiporitra de lasa avy eo le ankizy moa vokatry le politika ampanjakana tsy mandeha amin'ny satria le politika ampanjakana efa lasa politika maloto de nanjary lasa misy fiatraika amin'ny be de be hatrana misy ambatan'olona hatrany amin'ny hoe olona na farany ambany any ambany vohatra rehetrarehetra zany isaka tokantrano eo zany le zavatra misy de le vehivavy am'izay de le vehivavy a lasa miatoko aingaly satria ny vehivavy moa natao hoe mpitatanao izy ny fitenenana fa ny lehilahy atao hoe lasa mandeha mitady miary sy ny sisa ohatra zany le zavatra misy eo de nanjary lasa ohatrany tena ny olona lasa manjary lasa mampanaelo le olona tratran'izay satria lasa atao le fanjakana politika maloto zany le izy le fanjakana ihany koa moa am'izany tsy andaniny amody ataniny kely am'ty hoe vary tsinjo hoe tosika fameno hoe zavatra ndray inona misy an'izany eo misy vary stoko tapo tongany aminay amidiny zalahy 3 latsaka ihany ny ray kilao tsisy an'izany hoe timba mena le olona sa amidy 3 ihany ny ray kilao takanao 704 eo izy zay raha fa 704 mihitsy ny ray kilao de zany ve zavatra mba mety ve zany de ozy izy ny olona na ny fiarahamonina eny hoe inona fa mahitahita ihany mihinana fa tsy miraharahan'izay vahoaka majinika izy fa tsy lasy ty fitondram-panjakany ty ozy izy ny olona zany eny amin'ny nivon'ny fiarahamonina eny ohatran'izay zany zavatra saika misy hita amin'ny akapobe eny ary zavatra hita maso azy tsapaitanana nefa zany fa tsy hoe zany hoe zavatra hoe lazalazan'olona fotsiny na hoe feofeon'olona ary ny olona efa mahita an'izany amin'ny akapobeany zany fa tsy misy resaka hoe mba fitsonjovana le majinika mihitsy le izy na mba fitsonjovana le hoe sahirany ty na fitsonjovana ny roa na fitsonjovana ny ry fa fitiavatena ny tena be de be fitiavatena ny tena betsaka de zay mahitahita kely ny mihinana ataon'ireny vahoaka malagasy vahoaka tsy mandady arona ahoana morangamba hoe aiza ny anjaranay ary raha mandeha makany ary anao de tolazainy hoe mbola miandry aloha nareo fa mbola ohatran'izao aloha nareo zavatra hitatsika ane zany atsika tsy mamoromorony zavatra hitatsika eny zany ohatran'izany zany le zavatra misy
tonga etantananarivo a zao tamin'ny malo maraina de inona ny zavatra hitatsika de ny hitatsika eny de njerevana le plaky enandray le mpivarotra vary eny misy 50 eny 50 ary zay ndraikapoka n'zay daholo zany le zavatra misy de jerevana daholo zay plaky rehetrarehetra ray manontolo iny de ohatra zany daholo le kapoka le vary de manontany tena zany hoe misy fanjakana ve ty tanàny ty sa tsisy fanjakana ranga le olona nefa ianao am'le vaovao amin'ny aina manjery sy ny rehetrarehetra ray manontolo eo fa efa mitsaitsaitra be le olona de le fanjakana zany tsisy vahaolana mahitsy isy madamo zay zao nandeha tamin'ny vaovao maly ariva de efa nilaza mihitsy izy hoe ny anay ozy izy zay efatra mianaka nato an-trano a de rokapoka mifandrotsaka rehefa amin'ny ariva de am'izao fotoana zao izy izy anefany a lasa tena ratsy apoka sy tapany de menimenina ozy le zanako hoe noana be mama de tsy afaka manao ninina anao ozy izy satria zay le takatry le volanao le raha misehako ozy izy inona no nataony hoe efatra arivo no netiny nody tanao zany zavatra efa tena hiatra manaina mihitsy zany le zavatra misy fa tsy mba vitanakonoontsolo le izy le olona nefa tsy afaka andeha hoe anao zavatra hoe andeha tady vola ohatran'zay no fa zay mivitany androany aloha zay nitany tsy afaka andeha angalatra zavatr'olona na isitona zavatr'olona na andeha makitrano ianao na ninny anao efa le fanjakana ane voaingana kely ny tena tena ifatoka amin'ny sosialy resaka fotsiny zany resaka fotsiny tena resaka fotsiny zay ka resaka fotsiny zay resaka molotra fotsiny zay raha ohatra ianao mandinika zany ane metsara velatsia ane zany resaka metsara velatsia de lainga de fananao lainga foana le olona isanandro menao lainga foana le olona isanandro tsisy ainana mihitsy za ohatra ny lainga foana ny fitsikoa misokatra le vavanao de lainga ka le olona le zao ndray mipropagande de tsy pazana kely anna de indray io le ilazako anao hoe le vahoaka efa tonga saina elo lambahoany mazo zay indrindra mandy vody kely etsy ndray de zay indrindra mihitsy le zavatra tiako resahana aminao zay ny olona zany a efa teneniko anao hoe ny olona efa tonga saina de aza fitafitahanao tsony ny olona fa tonga de lanin'ny olona fotsiny zavatra ao fa ny olona tsy aza ahodikodinao tsony ny olona zany am'izao fotoana zao e satria ny olona efa mahafantatra tsara lalaka leny fa enao nefa efatra ambe folo taona ianao teo inona tsisy ninina nety nataonao teo e zavatra kely anakiray iriny vitanao de inona nataonao hoe raha hoe resaky ny tanàna sy isan'andro adradradrainao maketsy maky rony ny zavatra kely iny fa ny zavatra tena mampangetaetan'ny olona sy mahamaika ny olona zany am'izao fotoana zao a de hoe izy voky miaina mpiadanana miaina mifandripahalemana fitsabona indrindra fianaran'ny ankizy efa tsy resahana tsony fa tena iny nitona vaindondra raha iny ka raha mbola eo anao mbola mitamitaka ny tiserta sy ny namany zany a lasan'ny olona fotsiny ny zavatra ao satria ny olona nge nanivo fiarahamonina eny ny olona natanandehibe nampahavoatra ny olona de efa jerevanao ny tenin'ny olona hoe raha vo mahame de hoano aza manaiky fitahantsony anaohoeto mody itao manazezitra ataovy sifo ary fa hoaniny volany raha mahame vola de hoaniny volany fa aza fitahatahany zany tsony fa ilo fitafitako io any namelezany antsika de lasa atsika ndray lasa nandoa arivo maty ray alina rehefa avy teo tambatambazany le 5 koa isan'andro tam'ireny fotoana reny le 4 tam'ireny fotoana reny de lasa nijabaka le olona de aveo le olona mety ray alina ndray mety hoataony ray alina ndray satria de zay mihitsy za mihitsy mantsy miteny le olona hoe raha vo mahame ray alina de hoano tonga de hoano le ray alina rangaha tonga de hoano mihitsy le ray alina fa volatsika ihany iny volatsika tamin'ny arentsika ny ere-pirenentsika teto ihany iny fa hoano iny vola iny fa aza misalasala zany fa tonga de hoano fa ny safidinao aza midy tsony a fa efa misy olona tena afaka navitra nyty fireneny te fa miandry atsika fa aza midimidy tsony ny safidy fa tonga de raha vo zay olona zay tonga tsy isy tsony zay rehetrarehetra mampitaitaina atsika zay fa tany aminay tanany fa atsidiko kely aloha fa ohatra ny saotra tsy tadidiko indray rehefa avy teo fa rehefa ririnina eo ny andro a fa tena eritreretinao fa tena miambina ny olona satria ro alain'ny olona ny omby alain'ny olona ny kisoa alain'ny olona ny bisikileta malaha fomba ianao de tongavany zalanao raha riva de lasany zalala ny ombinao fa tena miambina zay amin'ny alina tena fijaliny zany zay rehetrarehetra zay a mila mandinika tsara tsy iverenany zany fa aza matimatika ankely ohatran'ny amalina fa manjary lasa tena mijaly raha ohatran'ireny amin'ny andro alina ianao tokony atory fia zay nefa lasa ianao de ambina amin'ny andro alina zany ve zavatra tsy rariny mihitsy zany zavatra zany tamin'ny talohan'ny 7 zay rangara mba misy an'zany mihitsy fa tena ny ara-dalàna mahitsiny zay tena ny ara-dalàna tamin'ny fomba rehetra ary le mpangalatra ve ao ihany sa avy any amin'ny fitoerana mpangalatra le ny olondratsany hoe tsorika aminao fa raha za zao ohatra zao hoe andeha ho anakazo
hazo be zahay aiza moa nafatarako hoe misy olona manana omby matavy ato na manana vola be ato fa eo atoerana ihany eo misy eo atoerana ihany le olona mampiditra an'ireny zany ao ihany de misy olona eo an-tanàna ihany zany mampiditra an'ireny olony reny manao an'io tsy fandriam-pahaleman'io hoe ato misy an'izao vao nala fomba an'izao ary ny tena zavatra mampagaga manana basy mahery vaika nefa zalaha zay ny tena zavatra mampagago zay hoe avaizany nahitany an'izany basy mahery vaika zany mpitandra filaminana raha toa tsy mitazona zany ny akamaron fa basy tsotsotra le ohatra ny tanan'le mpitandra filaminana sasany gendarme na aza hoe poste avancé ohatrany amin'ny toerakafa talohan'ny ahoana ny communication raha mizatra amin'ranga de maingana ihany ve mpitandro filamina sa ahoana talohany tamin'ny 5 sy 4 arivo nisy an'izay mihitsy nisy poste avancé mihitsy tao vinanonony de noho zay zavatra ny teneniko anao zay hoe le gendarme tsy ampandry fahalemana ny zavatra tongoavany a fandeha zavatra ikirakira zavatra hafa tolo le teneniko anao teo hoe angalany zalaray alina ny mpivarotro omby tsirairay na ny tompon'omby zany zay zany ny zavatra tena ataon'ireo de tamin'izay fotoana zay a nisy rangaha zay tao aminay tao nivarotra omby izy de le omby mavomavo a misy petina fotsy ao amin'ny eliny avy amin'ny ambany zany de nylay gendarme vaniny izy satria ny olona anambanivohatra moa zany manoratra izy hoe no manoratra zany carte mobile hoe ity omby ty a de omby vato-da mavomavo vato-dainy mavomavo misy fotsiny petina ao amin'ny eliny avy de any amin'ny gendarme indray zany izy zany rehefa hamarin'le gendarme zany io taratasin'omby indray zany de hoe omby vato-dany fotsikima amin'ny avy de teo zany ny fandirana tamin'izany fotoana zany a fa namozana an'le chef de poste tao aminay mihitsy zay satria raikitra le fitsaram-bahoaka sy ny mpitandro filaminana tamin'izay maty mihitsy le chef de poste tao tamin'izay fotoana zay nefa zavatra tsy tokony tonga am'zany le zavatra misy de rehefa nanontaniako nefa le rangaha le tompony omby izy ny tompony omby fa ina le kama azo anareo de hoe ombonay rangaha ty ozy izy namidy de asiny mandoa telo etsy zay ty omby ty nefa alafiko ozy izy telo etsy de safia zany omeko anazy ozy le vidin'le omby telo etsy de ahoana moa izy netezan'izany rangaha ty fa inona le fandirana de hoe fotsikima hono ny soratra tokony ataoko fotsikima amin'ny eliny avy zay zany hono ny tokony hosoratako ao anatin'le taratasy le omby nefa nysoratanandreo fotsikibo amin'ny eliny avy de zay ny fandiranay de zay ny tondrananay anany poste gendarme satria le tsena nompo sy le poste gendarme fa somary fanalavidavitra kely ngamba le ataontsika hoe eo amin'ny 1 kilometre latsaka eo ngamba na 800 metre latsaka eo ngamba le falaviran'io toerana io de teo ny fandirana de lasa maty le chef de poste tao aminay zany tamin'izay fotoana zay satria niaran'le fitsaram-bahoaka satria fa be de be zany le zavatra ataon'le gendarme tsy mety amin'le toerana de miandry an'le kendrotoana fotsiny zany le gendarme raha vao mizatra traranandreo de atao ohatr' zao zay zany mahenjana be azy de hoe le mpitandra filaminana ve tokony olona manabe ohatra hoe nga tsy isy fampiresahana mba misy asa ina resaka formation mba misy afikonando tsy misy an'izay fokotany ny distrika ny mpitandro filaminana ny tatsa mba miona ny repandeh aloha de hoe ahoana ny tena andaminana an'izy ty hitanao zao le izy sa hoe mandeany fotsiny za mahita zany a fa io vahoaka io raha vao teneninao hoe mila manaraka an'izao tsika fa zao ny lalana de zao ny lalàna de zao ny ohatran'izao a anaovana ny tia ty taratasin'omby tia anaovana ny taratasina koa anaovana ny taratasy kisoa de manao an'izay daholo tsika de tikatra zany misy an'izay mihitsy le izy misy an'izay mihitsy le izy ka zay nga tsy fantatro hoe iza le manao fanana iny le mpitandra filaminana sa le vahoaka de zay ny tenanako anao hoe le vahoaka ane mora ampitaina amin'ny any le zavatra tokony ho ataony de vetivetika de azon'le vahoaka le izy hoe mila fiba ony mila bokin'omby mila karabakisiny mila kopian'omby zany raha ohatra zany le omby iny zany voateraka kilatsaky ny eritaona mbola kopian'omby zany mandeha anazy ohatry ny olona ihany kopia aloha de femivalam-be folo taona vao manana karapanondro ohatra zay zany le izy zay nefa azon'le fianakaviana ihany zany azon'le olona ihany zany ary vetivetika ihany de vitany fa tsy saingy zay nefa ny zavatra misy fa ny tilyle gendarme ao atao ilavaniny fotsiny zao izy angalana le zavatra ny teneniko anao tetsy hoe le ray alile rehefa le anatsena io aiza ny taratasin'omby ty za zao mahita ato manao kôty tsotsotra fotsiny raha ohatra zany eo amin'ny tsenan'omby eo ataontsika hoe misy hoe 10 omby de raha ohatra hoe kana ray alina isaky ny omby de 10 ariary zay 10 ariary isaky ny alatsinainy zany efa manantena fa tsy ho zay fotsiny omby hoe fa raha omby 200 kely raisana fotsiny 10
de zay no nampatonga anao hoe raha ray alina 10 zany efa tena efa 10 hetsy zay a 10 hetsy ariary zay eritreretinao an'izany 10 hetsy ariary isaky ny alatsinainy satria io zay anao isaky ny alatsinainy farany ambany zay comptenao zay eno zay fa tsika mahita an'izany hoe niomby miditra ao zany tsy 10 zany fotsiny ana amin'ny 200 tombo farafahakeliny ihany niomby miditra ao androany zany satria vinanonany hoe tena hitanao hoe tsy mendrika an'le hoan'le vinanona zany hoe terasy mahazany lalana makany fa goudron mety amin'ny makany zay zany tena ambarako anao mihitsiny zany ka hoana mono hoy zavatra zany olona tanan-dehibe zany famokarana rehetra ny tambara amin'ny akitarany zavatra efa tsy mendrika ho anazy zany tena hoe terasement lalana am'ty lalatany zany fa tonga de goudron mety am'zany ary io tamin'ny projet any Andriamatora Valomanana izy io fa hoe ho asiana jiro de ho vitaina goudron mihitsy ny io lalana de ao daholo mantsy misy andretrarehetra ny olona raha ohatra maheno ary hoe misy arena kibon-tany atao tony hoe safira hita amin'iny commune Vinanona iny zany rehetrarehetra zany nisy le député taloha iny ary efa namaritra tany faritra nisy an'iny commune Vinanona iny hoe misy safira de efa natao borina mihitsy ny toerana iny tanao zavatra toerana tsara be zany toerana io de efa tsy mendrika ho an'ny Vinanona intsony zany mba hoe ao anatin'ny fotako io zany izy ny ilomano fa mba ao anatin'ny tena hoe mba tsara zavatra tadavin'le olona nanony faratsy io zany tokony hoe tena hoe fitaovana manainga ny toe-karem-pirenena nefa zao indray lasa vesatra ho an'le firenena zay indrindra mahitsy lasa vesatra indray nareo zany nefa nareo lasa vesatra nefa olona mamatsy Antananarivo ohatra ka tromeko anao zany mandeha tamin'ireny makaizazy ohatra momeko anao fotsiny zany Ambomiadana sy Vinanona mamatsy Antananarivo resaka ovy am'izao fotoana zao anefa lasa le Ambomiadana rery lasa mamatsy an'le Vinanona satria maty le lalana makana le Vinanona mamatsy Antananarivo io resantsika io de Ambomiadana rery sisa de lasa Ambomiadana rery sy le manodidina Antananarivo satria Antananarivo koa misy mamboly ovy ihany koa zany raha jerevantsika koa amin'ny ankapobeny de lasa izy rery sisa mamatsy le ovy satria ny antony le lalana potika tanteraka le lalana ravarava tanteraka le lalana zany de lasa nandeha ila zany le lesaka famatsiana le Antananarivo ohatraohatran'izay zany le mikasika an'iny io lefa mitotongana am'izay tokony tsy ho izy intsony le vidin'le vokatra miainga avany an'le Vinanona le mividy an'le masom-bolo zany le olona ao Vinanona mianika ana 500 le masom-bolona ovy de rehefa tonga le fahavokarana lasa 50 am'zato de lasa 300 ndraiky lao io resantsika io ny ovy miainga eo anefa ao anatin'iny tena hoe fararanony ovy ino izy le fomba fitentsika amanalina taona ny ovy miainga ao amin'ny commune Vinanona io zany am'izao fotoana zao le ova nefa tsisy vidiny tsy lafo ara satria tsisy mividy raha ohatra raha hoe malafo ovy ary anao de lasa hoentina dokera hoe ary zato mitondra ndraiky lao miala ho an'le commune Vinanona andeha makate an'le ambatondradama aty am'le goudron zany iny reny 43 iny zany no ijanonan'io ovy io inona moa zaka ny olona anankiray nefa 10 kilao 10 kilao dinona moa zany ravinanao naondrana amina taonina maro be anao zavatra sarotra be ny eritreretana zany fa de hoe mba izy tsy hoe tsy perta tanteraka zany de hoe zay tsy mba amidio de lasa kamo le olona lasa miraviravy tanana le olona zany mikasika le fambolena ovy tsy resaka zany fa hatramina katsaka na vary ny faratsio district faratsio misy commune Vinanona mamatsy ana Tsirabe Tsirabe ny vary io ary ny vary any tena tsara lalana potika zany mahatonga an'io vary io hiakatra be zany lalana potika zany le mahatonga an'izay rehetrarehetra zay de zay zavatra zay nefa mampalahelo satria nilazako anao hoe mampalahelo noho le zavatra tenen'ny reto fanjakany reto hoe atao ry raha va tonga amin'ny toerana eo avy de mandray amin'ny bureau fiasako de tonga de avy hatrany de andefasako bilina tonga n'ity lalana ity tonga de tonga n'ity lalana reo ty de mamerina ny tena fiteninao iny Andriamatofilo fa aza mielinjely lany amin'ny commune Vinanona district amin'ny faratsitsony ianao satria anao na mandalitra anay amin'ny commune Vinanona iny aza mitondratondra hélicoptère fa mahamenatr'olona satria ianao mandaingandainga zay lo ray faharoa manaraka zany tsy miteny nomena ianao de manjary lasa matezitra ny olona ny zavatra ataonao satria tsisy zavatra vitanao anina ray ary tsisy ninina zavatra vitan'ity fitondram-panjakana ity manjary lasa mampasika ny olona fotsiny satria ny olona tena nampahorinao amin'ny tena fahorina lalina ny olona vahoaka amin'ny Vinanona de manjary mampanahelo
dikan'izay zany ho avy ny fifidianana filoam-pirenena fantatra ny vahoaka ny vonanony sy faratsiony tokony ataony fatany tena fatany tsara tena fatany tsara mahitsy zany raha hoe tena akapokotsika ny tena hoe akapokaray zany hoe tena fantatra ny vahoaka ny vonanony miandra rivo rehetrarehetra iny atsapamahavo faravohatra zay ny rareniny olona ary zay raha vao ohatra hoe fifidianana madio zany a tena tsy matahotra mihitsy zay nininona mandeha eo fa tonga de tsy matahotra mihitsy ntsika satria ny antony a efa fantan'ny olona lalaka izorina de efa fantatry ny olona lalana efa teo alohany nandeha teo a satria fafay ozy efa fay izy fafay ny olona tena efa fay le olona zany satria zay zavatra zay ny tena farak'izay tsy tian'ny olona zany ny olona neranga mora tanina ihany hoe ataovy an'izao hoe de tonga de mba meno le olona am'izao fotoana zao ny olona tsy azonao atao zany tsony satria ny olona ny akizy zao any aminay any zao fa be deabe ny olona manao facebook efa manana telefona le mba raitra reny daholo ny olona de tsy azonao fitafitana fa androanynao eo anao mandefa vaovao de tonga de ho ihany de tonga de fa en'ny olona tonga de ho ihany de voaray an'ny olona zay rehetrarehetra zay fa tsy azo atao ohatra nyreny tsonontsony hoe ty de lasa ry de afaka 3 andro 4 andro zay vo eny fa tonga de ho ihany de fa en'ny olona na ivaly mpifidianany eo raha tonga de ho ihany de en'ny olona io tsy azonao ahodikodina tsony ny olona fa sao raha mieritreritra anodikodina zany any aminay ihany fa raha vo mieritreritra anodikodina am'zany tonga de mielo de tonga de miala zay zany ny tena hitako hoe apitaiko aminareo fa manjary lasa manafotoana ny olona fotsiny nareo fa nareo ane voka na tranonareo any sy ny zavatra na misy anareo any fa le vahoaka majinika anefa tena reraka be fa tena reraka le vahoaka majinika mety ho avy zany zao mety hisiditsidina amin'ny helikoptera ho avy izy mora andeha moto zany na andeha tomobile zany de aza mieritreritra n'zany aloha tsisy hevitra raha fa zany hoe zay ho ambarinao anatin'io fotoana io anga zay ny tsy fantako aloha fa raha zao zavatra misy tsy ho tongany mihitsy ianao zay teneniko anao zay nasiany tongotra raha tsy hitanao fa anampivôtambarin'olona ry anao manitsaka miaraka le boty be iny raha ohatra ka andeha ho any ianao zay ny zavatra hitatsika any ary na zao de zao ary anao andeha any anao hitanao any zany zay zany ohatran'izay zany le zavatra misy amin'iny eny ary fa mandeha ny fotoanantsika andriamato randrenatenaina justin zay atsivona ihany moa fa zanaky faratsio izy zany a teraka tany faratsio iny mihitsy ary tsy atory vanjoadina amin'ny fiainana any zany ny akamaroan'ny olona moa zany a de tatsaha ao amin'ity a kominy vinanony any faratsio ty a de mitantary izy hoe zao ny zavatra iainana fijaliana toerana tokony tena hoe mamelona any Madagasikara de lasa vesatra ndray ho any Madagasikara ary io tsy any any fa mitoerana maro saika ohatrohatry zany daholy ny problema eto amin'ity Madagasikara ity akaiky zany zao ny fifidianana raha ny daty aloha zany fa samy miandry ny rehetrarehetra samy miandry hoe ahoana na ahoana na ahoana mety misy manao kajy any ambadibadika any hoe inona ny mampety antsika zay aloha de fa tsy mety zay inona ny mapety ny malagasy fa tsy inona ny mapety anao na hoe inona ny mapety ny ekipan'ny atsy na ekipan'ny atsy tsy zay fa inona ny mapety ny malagasy amin'ity resaka fifidianana ity sarotra ve manao fifidianana ao anatin'ny tena hoe fahamarinana tena hoe fahamarinana sarotra ve zany be de be ny voafoaka azy hoe fahamarinam-pifidianana zay lisy mpifidianany be de be pro-mpifidianany sinsisa resaka fifandraisany sarotra ve ny manatanteraka azy zany valiny tsy sarotra zany fa atao zay ampasarotra azy mba azahoan'ny sasany tanjona hafa mihitsy tanjona manokana fa tsy hoe tanjona amin'ny hoe mba tompontsoan'ny be sy maro zay ny tena zava-misy eto amin'ity Madagasikara ty ary manompoka zao zany tsy fotoana antsony hoe sarotsaromana pasipasoana va tonga de hitsina hoe zao ny tsy mety zao ny tokony anaovana azy fa tsy fotoana zany io mivary efa 703 eny kilao de mbola inona ihany efa be de be menimenina fa lizy koa aloha zany mbola hoe menimenina mbola eo ihany aloha menimenina fa zay aloha ny zava-misy 703 ny kilao any vary ezany izy hoe hatrany afaratsony efa ny mpamokatra tsy zakan'ny olona zany niza iteny mitenena zay mahazaka an'zany misy aloha mahazaka fa olombitsy ary izy raha mety tsy mihinambary fa zavatra hafa no hoan'ny vitsy de mihinambary zany fa raha mitenena hoe malagasy de vary aloha zay ary tsy vary fa vary sy loka le izy
io ndray mbola misy vary soa vary maina zay sisa fa vary sy loka ny tatsa tsy mety amin'izany tsy mihinam-bary zany fa mihinam-bary tsara mihitsy mbola asiana desera andre matoa justin hitanao zavatra hitatsika ny am'izao fotoana zao raha ohatra hoe ty fifidianany ty no ataotsika resaka matetetika satria zay moa zany maresaka am'izao fotoana zao de ny fomba fahitako azy zany amin'ny akapobeany a ty fanjakany ty zany a ohatrany tsy tily le anaovana le fifidianana zay zany raha ohatra hoe jerentsika le izy zay le zavatra misy zany raha ohatra hoe jerevantsika izy zany hoe style be debe misekoseko miboboaka hoe raha vao za miakatra ringa de tonga de valan-drano ianao mipipia pataloha mikaka pataloha zay zany le ohatrany hoe tiano resany oeraoera fotsiny ozy le fomba fiteny mahazatra ny tanora am'izao fotoana zao fa za zany mahita hoe ty tena fitondram-panjakany ty a tsy ho anao an'izay fifidianana zay mihitsy fa resaka zavatra hafa mihitsy zany zavatra tena tiano atao satria ny atoko politika marany am'izao fotoana zao fa miara mirona daholo hoe andaotsika iaranao ale lisy-pifidianana tsara atao mangarahara hoekeny rehetrafanampiana le izy fa tsy ho atao amin'ny fitondram-panjakana rery a le ikarakarana le izy ny olona zavatra mampahagaga nefa tam'le valo marsa le lasa teo zao le hoe tetsabe oritra fa somary ohatrany hoe tadidiko kely de ohatrany hoe mampatsiaka ela lizy a vehivavy eo de tondrahanao mpitandra ny filaminana rangaha mba mieritrereta ihany hoe vehivavy miara-mila hitondra basy no andeha hoe eo amin'io a andeha contre am'le vehivavy de za ve mba mety ve zany mba mahay mieritrereta ihany fanjakana fa hoe mpitondra fanjakana zany ianao ve zany no ataonao de vehivavy nandeha hoentina hoe rikatra contre amina vehivavy ianao vehivavy tsy manino tsy manina re andeha anao fetiny ary izy teo ary amin'ny olona tanin'olona personnel ary fa tsy hoe taninao ary amin'ny arabe izy nandeha igirevy nandeha anininy izy de any no andeha hotondranao basy nefa zavatra andro resam-pirenena fa tsy hoe hoan'ny olona anakiray na tokantran'ny olona anakiray fa mba hoan'ny andro resam-pirenena hoan'ny vehivavy manerana zao tontolo zao rehetra manerana an'izao tontolo zao niza de manao an'izany daholo maninona izy raha velanao anao ao izy de lasa raha iambina anazy ary anao de mijery anao hoe sondra misy manakorota nreto vehivavy reto fa ndao mba ivesembesina avy aty avelany aty de iny de contre avanao tonga avanao teny ohatran'izay ko le tetsitosy de korytaninao n'olonareo tamin'ny faratsio aniny tao itosy iny mahatezitra amin'ny olona zany rehetrarehetra zany hoe inona koa ty atao ty fitondram-panjakany ty zavatra tsy mamely ty fitondram-panjakany ty fa avela izy manizy raha avela izy anao ny hafa avelanao manao anefa ahoana izy ny tsy avelanao anao ahoana nanaovanao an'izany zavatra zany zavatra tsy mety ny zavatra ataonao izy anefa anetana ny vahoaka ifidy andeha soratra lisy-pifidianany anataony ihany fa tsy resaka andehanao hoe anao politika izy na anao andry izy na anao androa izy fa zany ny atongavany eny anetana ny olona miara-mietana zany tsika rehetrarehetra zany mba ampivikibitritra ny olona andeha soratra ny anarany anany lisy-pifidianana zay nge ny atongavany tsy hitako mihitsy zany zay dika ny anakanakananao anazy dikan'izay zany anao fanjakana marefo anao zany mampatonga an'izany fa raha olona fanjakana matanjaka anao tsy anao an'izany mihitsy ny anao ka tsy anao an'izany mihitsy fa marefo anao zany mampatonga an'izany ohatra zany ko tena andoharahany fotsy ny ankizy rehetrarehetra mianatra tonga de ary tenao daholo tsy anatra akatonao daholo ny fampianarana rehetrarehetra de andeha hoentinao andeha anaraka anao ary nefa ianao olona andeha tokana EPP ny atongavanao de hatramin'ny lalana idinao daholo zany rehetrarehetra zany nefa ny olona raha mandeha amin'ny lalana io am'izao fotoana zao fa ila tsy ahita arotsaka ny olona mbola idinao indray le lalana fa mifieritreretanao nga hoe taratasy nalohana amin'ny tena anany fampianarana amin'ny ekolazy alohan'ny ray aman-dreny sy nisa-karazany mbola ho idinao indray le lalana ajanonao le fampianarana mieritrereta tsara ihany fanjakana va manao zavatra fa manjary lasa tezitra aminao le vahoaka de tena teneniko anao tsara ry fanjakana fa tena mieritrereta tsara hoe le vahoaka nandeha tena aminao rehetrarehetra ray manontolo reny fa nanaraka akaika lizy tsara mihitsiny fa modiny nalefanao zany le feo nalefa le fanjakana zany le feo hoe misy zavatra hozaraina nandoharany fotsy tam'le fitokanana ny EPP teny zany tena mahabo io misy zavatra hozaraina de mba lasa aloha le olona nandeha namonjy teny de hoe zay ozy izy tsy zay nga tiany io ozy izy fa hoe misy zavatra zaraina hoe ndraindray mba misy vary nalana ty fasiarana ty zany no alean'le olona eny le zavatra hozaraina zany no alean'le olona eny hoe misy vary ndraindray misy hoe
hoe pahatena takan'izany na menaka zay zany tena nalean'le olona te fa ny olona tsy eritreritra zany hoe andeha anaraka anazy zany zay zany le zavatra nisy tamin'iny zany raha azony tsara maka ranseny mahatsara anao de alay vitsaram-bava le olona ahitanao anazy fa ianao mieritreritra hoe te le vahoaka be de tena hoe mbola mambahoaka be azy zany fa reto ny vahoaka maro be nanaraka ana teto sy ny sisa nefa ny sain'le olona tsy zany nalena efa tsy antsolo le olona efa tsy antsolo le olona fa le olona efa analle hoe mialy ty fitondram-panjakany ty fa rehefa mahamme fotsiny a de alaina aloha satria atsika ihany reny a analana le fahaseranana kely ray andro satria efa enjana be le mitady ale araika-poaka zavatra fatany ane zany de mioeraoera be izy boboaka be izy midedehaka be izy tso moa am'le mbola tanora de tia kosekoseko izy le fomba fitenena aminay tia dokadokafo na dokadokafo le manodidina anazy eo izy de tonga de lasa manitsapotaka ozy le fitenenany zay zany le zavatra misy zany zay de tsy azo mihitsy zany le izy hoe za reto ane dokadokafo andro zalahy nananreto manodidina ana reto fa rehefa raikitra any ambaivay anao rery anga sisany ao ifatrarany fotaka ao ary tsy mahalala tsy mahay mieritreritra mihitsy nisy fa mialatsikelikely mialatsikelikely ao fa mialatsikelikely fa mialatsikelikely mila maila anao fa mialatsikelikely ary hitam-bahoaka zany fa tsy hoe zavatra honoho zany fa hitantsika zany am'izao fotoana zao fa mialatsikelikely de iariary oatra mivay akandrony eo am'izao anao fa nalalana antsoranao raha tsy hitanao an de ho anadibay avy sa andeha hoay za am'izay fotoana zay de mieritrerety ianao aza jabajabaka ny olona fotsiny andre matofoloha fa manjary mahanitra fotsiny ianao de ny amaliko alerangaly tamin'ny serasera Facebook voaingana kely iny ko zany le hoe lalana sambaina faratsy mikodana mandeha tsara fa mandainga le olona tao am'le any amanjery iny hoe ratsy le lalana sondra tsy fantatry anao ranga fa le lalana makany evinanono ny ratsy fa tsy nilaza taminao aho hoe le lalana faratsy sambaina ny ratsy fa iny tsara tarebe iny 20 minitra raha miala aveo asambaina ary zao mandeha makana le anan'le any Ambatondradama de 20 minitra de tonga any tsy niresaka taminao aniny zany ray zany lazainy hoe mandainga de atsipitrana aminao le izy raha menao ianao am'izao fotoana zao na mahita anay ianao le lala vinanony makany Ambatondradama ny tena ratsy ny tena tsara am'zay zay raha ohatra ianao mankaty amin'ny manaraka asio sary zay mihitsy andeha hidina any sabotsy maraina de walaiko sary le izy de tonga de hoetiko aty mihitsy le sary hoe ty zany hoe tena porofo mihitsy zany fa tena ho io le lalana ratsy ahitanao anazy hoe tsy mandainga aminao zahako faharoa manaraka zany le fiainam-pirenena efa hitantsika hoe fa tena marefo tanteraka fa mila tena miasa andro manalina tsika rehetrarehetra ray manontolo mba tena hatomombana an'ity fifidianany ity ka tratsakany sandavany sy hoe keny rehetra eny ary zava-dehibe aloha zay tsy maintsy tapako kely Andriamantozy izy tany satria efa ao amin'ny Ansoatarby miditra mivantanao zany ny namantsika faniry Razafy Manantany zany satria any amin'ny alehany any izy de misy zavatra tiany ho tantaraina eny ary namana faniry Razafy Manantany raha ohatra ka efa ao ianao dia omenanao avy hatrany ny fitenenana na Andriamantozy izy tany mbola eo ihany namana faniry ndao ary ny rena raha ohatra ka anaka ny antena zay miainga be ty am'le tsy ambo manambola am'izao fotoana izao ny tenanay efa nambara moa tamin'ny fandaratsika teo rena fa hiditra mivatana ny tenako satria misy vaovao lehibe amty androany ity ka ampikainina mivatana amin'ny mpanaraka amin'ny miara-manonja MBS Radio Mata izany vaovao izany isorana ny namana teknisiana faly isorana ihany koa ry Ando ry Razanky sy ry Radany izay miezaka ny manamora ihany koa ny fifandraisantsika zany ny zava-misy zany dia anao fanambarana goavana reo solombavambaoka amin'ny androany ity solombavambaoka izay ao anatin'ny fanoherana rehefa aveo moa dia ambaratsika hoe iza daholo izy ireo fa efa maro izy ireo no ao ambadika ao tsy atona efitra manokana izy ireo ary mandama izay fanambarana lehibe ho ambarany amin'ny mpanao gazety izay fa ny vahiny izay eto amin'izao fotoana izao de ireo lehibe anatoko samihafa de efa tonga eto ny Filomar Karavalmana dia vao aingana teo no tonga teto ny lehibe any antoko tsara tafiny Andriamatoa Paraina Auguste izay fananambara fa kandida filoham-pirenena ihany koa dia efa tazana eo ny lehibe any antoko Malagasy Miaramiangy Ajo Andrainy Anarivelo ny mpandrindra nasionaly ny antoko SVM Rivo Rakotovao ihany koa sy ireo ao anatin'ny propolitika ny SVM dia tazana izy efa eto amin'ny lehitsy ambo manambola amin'izao fotoana izao
Ropitrarika eo anivon'ny selera izay ahitana fikambanana maro dia tonga eto ihany koa amin'izao fotoana izao tahaka ny Reboza Julien sy ireo mpiaradia aminy ry solomamoaka teo aloha Bebin, ny mpanao politika Maurice Beranto hita eto ihany koa, ny mpitarika ny film professeur Manatsoa Victor dia tazana eto amin'ity toerana ity ihany koa. Raha ny amin'ny akabiany zany dia maro mpanao politika izay tonga eto amin'ity toerana lehitsy Ambohimanambola ity hiarika fanambarana lehibe ho ataon'ireo solomamoaka izay iona mivantana eto moa zany mahakasika indrindra ny raharam-pirenena. Hita eto ihany koa ny vovonana Gasileo miaraka amin'ry Rakiki Zafimamy Christian ry Christian Tabera ry Nambinina sy ireo mpiaradia amin'ny marobe mihitsy izy ao anatiny eo. Ny mpanao gazety moa dia saika tena hoe amin'ny akabeany tena maro dia maro ny mpanao gazety tonga eto amin'ity toeranyity amin'izao fotoana izao ary miezaka handrakotra ny vaovao. Rehefa miresaka lehitsy Ambohimanambola sika ry Narabe Mananjara dia mbeo an-tsaina avy hatrany ny ady hevitra politika nandritra ny fotoana namaivay teto ny firenena dia tsaroantsika ny raharaha 2022 niezahana tondrana famahana olana ho an'ny firenena ka rehefa tonga amin'ny ady hevitra ambony latabatra ety amin'ny lehitsy Ambohimanambola tahaka izao ary ivoan'ny fanambarana dia azo heverina fa misy raha manga masaka ary hijoroan'ny mpanao politika eto amin'ny firenena izany ka mahatonga azy ireo mivondrona amin'izao fotoana izao. Minitra zany sisa andrasana dia hanaraka ny fanambarana ho ataon'ireo solomamoaka marobe isika ka rehefa tonga izay fotoana izay rena dia hangataka hiditra amin'ny fandarana ihany ny tenako. Izay angamba no azo-pitaina aloha rina fa rehefa avy eo dia mbola hiditra eo ihany. Iny ary soratsika fa niry Razafy Manantany izay any amin'ny Lehitsy Ambohimanambola amin'izao fotoana izao manaraka kaiky mihitsy ary amin'ny antsipriany ny fionana zany aty amin'ny fianakaviam-ben'ny mpanohatra an'izao fitondram-panjakana izao. Dia araka ny nambarany teo moa zany ohatra hoe fitinina kely fotsiny efa midy aman-trano ao zany ny solombavam-bahoaka maro izay manohatra ny tsy mety amin'ny fomba fitantanana n'ity ity firenena ity dia any ihany koa ao ihany koa zany ireo mpitarika politika marobe araka nambarany teo voaingaikaingana kely teo zany ny tonga ny président Marc Ravalomanana filoha-mpanorona ny atiky Madagasikara sady efa filoha-pirenena teo aloha ihany koa dia efa tonga any ry Paraina Auguste ny avy amin'ny mpitarika ny malagasy miaramainga Azo Andrenana Arvelo efa any ny Andriamato Rivo Rakotovao HVM izany ny lera efa any ihany koa ahitana Andriamato isan'ny Reboza sy ny namany ny IFIM misy andry Manatsoa Victor ny Gasileo misy andry Rakiki ary namany isan-karazany eo zany ry Christian Tabera sy ny maro samihafa dia hitatsika amin'izany fa tena zava-dehibe le fionana ao amin'ny Lehitsy izay ireo fianakaviam-beny ny manohatra ny tsy mety eto amin'ity firenena ity zany no any ahoana moa no anginana fotsiny tokoa manoloana n'ity fijaliam-bahoaka ity dia jerena fotsiny amin'izao ve zany ity fiainam-bahoaka ity eo ny resaka politika fa le resaka sosialy toe-karem-pirenena 703 ariary ny ray kilao amin'ny vary io dia averimberina mihitsy io na leo ary sofony sasany alao izy ho leo any fa zay no zavatra tsy hizaka ny vahoaka malagasy tsony zany ary tena tsorona hoe tena mato any fianakaviam-be any fanoerana tena hoe mitambatra ohatran'izao dia tena zay mihitsy no ilaina manoloana n'ity fijaliana ity. Araka ny nambarana teo moa zany namana faniry Razafy Manantany mbola hiditra eo ihany izy ary ny tena andrasana zany ilay fanambarana lehibe dia raha ohatra moa zany mbola hoe tafiditra ato anatin'ny fandaran'ny miara-manonja zany dia raha ohatra hoe tsy tafiditra mety ho taraikiraika dia hitatsika eo ihany no anaovana azy fa ny tiano tenenina zany dia ny hoe arao tsara ny fivoaran-draharaha mba tsy atompotrano amintsika miony hoe inona hony zany nisy inona hony
zay le izy a arao tsara mihitsy a dia mamaraparana arytsika amin'ny fiarahana amin'andriamatoa Justin Randrenatenaina zay zanaky faratsio mamaraparana atsika andriamatoa Justin zany zao aloha ny zava-misy ahoana aloha ny fahitanareo amin'ny mahatatsahanao indray ty zany hoe feonambe zany a zay iarahan'ny mpanohatra eny amin'ny lehitsy izay ny ambo manambola amin'ny mahatatsahanao a ahoana ny fahitanao ny fivoarany rarary raha le vaovao retsika teo nge ny fitondram-panjakana zany tsy mbola misy eo am'izao fotoana zao e dikan'izay zany hoe tsy atrika amin'io mihitsiny izy raha fahitatsika le vaovao tonga teto amitsika senao teo iny fa nidikan'izay izy fa fianakavimbe mpanohatra rehetrarehetra efa sainga hita ao daholy efa sainga ao daholy zany am'izao fotoana zany amin'ny mahatatsahanao zao inona ny dikan'izany zay zany le tsy fakasitrany an'le hoe isily le fifidianana zany a isily le zavatra mba hoe raha metana zany a anaovana an'le hoe mangarahara sy ny rehetrarehetra mba hokeny rehetra fa zavatra hafa foana mbola tadavin'ity fanjakany tio atao amin'ity firenena malagasy tsika ity ka izara izay zavatra misy zay zany no jerevana amin'ny akapobeany a zavatra hafa mihitsy zany a zavatra hafa mihitsy no tadavin'le fanjakana angerangara ohatra hoe zany no jerevantsika satria ny fianakavimbe rehetrarehetra ray manontolo ny mpanohatra rehetrarehetra raha Madagasikara raha ataontsika hoe zao hoe folo le mpanohatra zany tonga ao de fanjakana anankiray rehetra de mbola tsy ho avy eo any ve anao dikan'izany angenao zany efa tsy anao mihitsy ianao fa efa zavatra hafa mihitsy le teknika hitondranao am'le le firenena ny tena mariny ohatrany hoe fahalalako an'izany zao ohatrany hoe efa ila ady mihitsy izy ila vaniny mihitsy nefa zavatra tsy fantany fa efa siroma sisa no mitazona anao amin'ny fitondrana io mbola inona ihany ny rangany no mbola naninao efa maninona anao raha manatona amin'ny besiny maro ianao miara mifampiraraha amin'ny zavatra tokony atao na hoe fandinika amin'ny zavatra tokony atao hoe inona ny ampirindra azy de inona ny ataontsika de inona fanapakevitsika ny fitondram-panjakana maheno zao fitondram-panjakana hoe miona any amin'ny lehitsy any ambomanambola ny mpanohatra mpanohatra zany zao ao amin'ny lehitsy ao ambomanambola misy député eo mpitarika toko politika io raha maheno an'izay zany zao fitondram-panjakana ry azo ato ka fa enony zay manana renseignement izy a ny tiany andriamatoa Justin hoe atongavana zany hoe tokony miazakazaka mihitsy ara ny mpitondra fanjakana zay indrindra mihitsy raha hoe tena fitiavatany razana ny baiko azy miazakazaka hoe ay ao daholo ao ny président Marc Ravalomanana ao ny Rivo Rakotovao andriamatoa Rivo Rakotovao azy ve manlera ny film ao ataova iazakazaka ao ny fampiresaka zay zany tianao tenenina tokony zay mihitsy zany ny zavatra tokony ataon'ity fanjakana ity tokony izy mihitsy ara loha larana nefa tokony izy mihitsy no loha larana andeha ho mahitsy ary izy mihitsy ny ara ny tokony tena nanao an'io zavatra io voalohany hoe raha io ara ny tsekena reo a de andaotsika anao fionambe ary efa nadradraina foana nefa nadradradraina foana isan'andro san'andro anefa zany ka mino ve anao fa avy eo izy tena za mino an'izany fa tsy ho eo mihitsy izy tena za mino fa tsy ho eo mihitsy izy samitsika eto fa tsy ho eo mihitsy izy satria ty fanjakany tena zavatra efa marefo de efa matahotra izy a de tsy ho eo mihitsy izy satria hitanao le zavatra tiano atongavana hito eo daholy le marina rehetrarehetra ray manontolo a raha vao mandeho zavatra io de alohany tsy makeo mahitsy zay araka le teneniko teo zany hoe zavatra ohatrany efa hoe ady mihitsy no elaile fanjakana zay tsy ho eo fa ataovy zay ataonareo fa ny anay de ty any lalanay raha ekenareo de manarahana tsy ekenareo de zay ty lalanay zany hoe dikany tiany atongavana zany a mbola ho anale hoe mangalatra ihany le tiano atao ny olona ranga zarebirebena zany fa ny olona mila mangaraharo zao a fa zarebirebinao an'izany mbola hoe angalatra sy ny sisa zany fa indray mandeha anao nahavoto de mbola tadavinao atao an'izay any le fiainam-bahoaka manjary lasa le vahoaka efa tena ao anatin'le fahaseranana tantera ho arebirebinao an'izay fa maninona ianao raha mandeha makao ianao a misy olo tena mpanjakana anao mandeha satria mbola eo daholo ny hoe ministera rehetrarehetra ny anina rehetrarehetra iny eo daholo nefa de tsy hoisy olo tena mpanjakana vo andeha fa zay teneniko anao zay hoe izy efa tsy vonina mihitsy izy hoe tena zao hoe maheno an'izao andeha ao am'le hitsy ao ambomanambola satria ao daholo mpanohatra azo atoka fa tsy anity varavarana mihitsy tsy anao an'izany mihitsy izy ka tsy ho anao an'izany mihitsy izy tsy ho anao an'izay mihitsy mpanohatra hoe nareo aza makaty fa aloha zay mpanohatra ihany no eto fa izay efa zay mihitsy le stratégie hitondrany an'le zavatra tianao atongavana hoe zay de tonga de zao lalana fa ataovy eo aloha ny anareo ary fa mpanohatra tsy maintsy mpanohatra nefa tsy maintsy
ny mpanohatra nefa tsy maintsy manana tanjona anankiray zany a itsinjovana le vahoaka satria fa anaty akaterena be le vahoaka malagasy a de fa manana tena afangiana-pandeha mihitsy ny aranga le mpanohatra raha jerevantsika zao nisany hoe mpanohatra ranona tonga ao ranona tonga ao atoko zao ranona tonga ao fikampanana zao fa tonga ao daholy rehetrarehetra efa ao daholy ny FFKM raha hoe efa ijoro eo mihitsy ny arany FFKM inona nefa de inona nefa tsy atongavanao inona ny antony tsy atongavanao fa maninona ianao raha mba mandeha ao ianao a miara manao any zavatra rehetra satria ny tanjona zany raha ny filazana hoe izy ty tanyrazana ko maninona izy raha ohatra hoe mandeha ao ary izy raha tena ty tanyrazana marina de zay ny ilazako anao tsy ty tanyrazana raha nga ty fanjakany ty raha ohatra hoe zay le lalana tena ataony zay fa raha ty tanyrazana izy araka le teneniko anao teo hoe izy ny lohalarana nandeha tao zay le zavatra maranaritsika Andriamantoa Justin randrenantenaina avy any afaratsio a inona ra ny amafisinao a eto ampamaranana indrindra amin'ity rezaka hoe fisoratana anarana any anatin'ny lisym-pifidianana ity satria na hoe lana oaingana tsy maintsy isy ny fifidianana na misy milolalola ao na misy tsy maintsy isy ny fifidianana na hoe lana oaingana asio fanentanana ary faraparany amin'ny lisym-pifidianana ary fisoratana anarana ary ho an'ny antsoaviny ana zany tonga ataoko amin'ny vahoaka malagasy indrindraindrindra fa hoe ny vahoaka ny vinanonao ny district amin'ny faratsio iny a mbola tsy taritsika raha ohatra hoe zao tsika andeha anoratra ny anarantsika ana fokotany aza atao boribory fotsiny le hevitra hoe zay mitondro eo de ohatran'izao na zay ao tsisy amin'ny araika-poko anao aza atao azany fa io miantoko antsika de mba mandehana re makana an'le fokotany tsiraray avytsika mba soratiny anarantsika fa miantoko anao avytsika fa raha zao fijaliana mahazo atsika ty avinano ny district amin'ny faratsio zao mampanaelo na fianakaviantsika marary sy ny maty avany lavitra raha lanjainao amin'iny mampanaelo ane zany efa zavatra tongony eo ambodyrindrina eo tokotaninao ny tomobile de manao fanaitanana tena mahavesatra mihitsy ny aho hoe mandana makana ny fokotany a de soraty any ny anarana ahafahantsika tsy hiverenany ty fitondrany ty mpitondra fanjakany ty intsony fa tapitra treo ny anazy a fa efa sirom sisa no mitazona an'io eo am'izao fotoana zao tsika efa mahita an'izany tsika nefany a de mba manainga atsika mavesatra hoe soraty any ny fokotany re ny anaratsika mba tsy ho taraiky tsika satria mbola am'tiny raika amy telopolo volana me zany moa vo hoe farana vonjy maika zany le lisym-pifidianana de fiteniko farany de mandra-piona indray a mandra-pitafa indray a veloma tompoka eny ary de isoratsika Andriamantoa Justin randrenantenaina miakatra teto amin'ny miara-manonjy MBS radio Mada de mendalana renao a eny ary dia sationany moa ny any faratsio e fa araky ny ambara foana hoe saika mitovitovy daholo ny fijaliny ny tontolo ambanivohatra eto Madagasikara. Ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohatra io tompoko a mila fahaizana io ary tsy hoe vitany hoe mila fahaizana fotsiny fa mila miaina any mihitsy ianao mba hahafahanao zany mahafantatra tsara hoe inona ny fangiry firina iainany any ambanivohatra fa raha tsy io zany anie tsy de mbola lavitra zany tsy mbola lavitra zany raha jerentsika ny saritany raha hoe miainga zany avy aty Antananarivo tsy de lavitra loatra manaona kanefa de tena hoe mitoka monina tanteraka araka ny teneniny teo hoe rehefa avy ny orana de tena ao tsy tafavoaka mihitsy amin'ny marary lanjaina ny bevoka hoteraka mipotsaka eny an-dalana ny zazakely tsy tena mampalahelo ny ankizy tsy mianatra ny fivarotana omby mbola misy fanararotana amin'ny lafiny maro amin'izany resaka fivarotan'omby zany efa io zany ny tena hoe fototry ny fiainan'ny olona any ny kafe sy ny siramamy tsy hita zany ny fiainan'ny any ambanivohatra efa mila tsy ho vaovidy tsony mivary 730 ny ray kilao 730 ohatrany ny ety Antananarivo ihany ny any ny kapoka 510 tsy zakan'ny olona tsony zany efa mihoatra mety ilay fitenenana efa tena mihoatra mety ity hoe tena tsy vidin-javatra ty vidim-piainana ty be de be ny resaka zao asa moa zany zao inona ny teneniny hoe mpiaro ny zon'ny mpanjifa eto sy eroa misy ny tena mijoro amin'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa ireo fa misy keo de matao hoe ho afy milolo tamin'ny voalohany fotsiny sehoseho beraka ny tanàna avy eo tsy hita mandeha resaka hoe sao de nahazo vola sao de zao sao de voatampitampi tao naingina tsy manoloana nyty vidim-bary tena efa tsy laitry ty aloha tsy ho adinotsika
fa ny malagasy ane malagasy mangina izy ataonao an'zao izy ataonao an'zao izy eny any izy fa hoe firenena tatsinanana any Madagasikara amin'ny ankapobeny zany nisy mo civilisation tandrefana tonga teto fa ny tena fiavian'ny malagasy zany tatsinanana de mangina izy fa rehefa taitra ny lohany ataontsika entre parenthèse zay rehefa taitra ny lohany manahirana io malagasy io rehefa taitra ny lohany zany zay nytiatsika ambara ao anatin'ny zay dia misy soratra eto milatsaka ao Facebook ao amin'ny Facebook eo zany hoe miarahabany miaramanonja rehetra ozy fitondrana mandainga ozy mamitaka atombotra ny ady farany dia vao mody be wawawa dia tovoery ratsimba milaza ny amin'ny hoe miarabantsika amin'ny toniova tapika izy zany mbola tsy voavaky le anankiray teo zabaka loatra tovoery ratsimba amin'ny teny hoe miarabantsika miaramanonja rehetra sahi mijoro ozy manantena ny namana amin'ny listre ny fifidianana de misy ihany ko ny fanonkevitra maro ihany ko zany imino eliso raha za zany milazany amin'ny hoe marina avokoa ny voalaza fa tsy misy raha iny ny DJ ozy izy ray ny lainga mifitaka ny fahantrana mianjady amin'ny vahoaka fa ny fitiavatena ihany no tena nisany nakany ankery ny fitondrana ary potika ny firenena novany azy ozy tao anatin'ny efataona ary ampiasainy matetika ny 2 poids 2 mesure miaraka amin'ny lainga ny fitaka ary ny alatra tsy maintsy averimberina matetika izany hoy ny fanehonkevitry imino eliso raza de mbola misy ihany ko ny fanehonkevitra zany zaka atila zany miandry fifidianana ny olony zao ary maika ary tena maika aneo ny eviny ny tsy fakasitrahany any rainy lainga izany verimberina foana le resaka laingy ity dia verina ndray mino elisoraza raha toy ny fahatongavatsainy raha toy ny fahatongavatsaina ny vahoaka ny faratsio sy ny anitosy uni avokoa ny malagasy enina am'roapolo tapitrisa mahery manerana ny nosy izy de inona marina fa irodana sy orava ho azy ity fitondrana feno didijadona ary tena mampahantra ny vahoaka sy mandetika lalina ny firenena ity no sady manomevahana slaka ireo vahiny manjaka eto amin'ny taniny malagasy be mbola misy indray zany tovrazaka milazany amin'ny hoe ovy tokony ho 500 ariary ny kilao zao lasa 500 sy 4 arivo ariary ny kilao satria simba i Madagasikara indrindra fa ny lalana makany ambany vohitra efa ny le tatsaha am'zany tsy mahita rira mihitsy na de hoe miakatra raha ty am'mpanjifa fa tsy mahita tompontso ny tatsaha dia tsy mahalala izany famarinan'zany ny olona zatra mangalatra marina zany rehefa zatra mangalatra izy de zay foana nataony dia i manatsoa raha tiana indray zany milazany amin'ny hoe mety mihitsy ny hoe ny mapety ny malagasy aloha vao ny mapety ny groupe na ny antoko merci zokirina raha be manjara dia misaotranao ihany ko koatr'izay verina indray tovy razaka milazany amin'ny hoe ho tafa lany i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra satria tonga mirahina ny vahoaka malagasy rehetra tonga tafa ihany ozy tsy sa misy eo vahoaka i raha miseho izy izy raha tsy misy zavatra zaraina na tokanana zany ny fomba fahitan'ny olona zany ty raharaha ty sationana fanehonkevitra zany reny tany amin'ny Facebook tany dia nalatsaky ny teknisianina teo tsara zany ny manamarika aloha zany fa fantoka eny am'le hitsy ambo manam-bola ny sain'ny mpanara-baovao zany zao satria any ny député ireo solombavam-bahoaka ty anivon'ny fanoerana mbola raha vaovao farany teo de mbola mikatotranao zareo zany dia akoatran'izay zany maro ihany ko ny mpitarika politika tonga ao amin'ny le hitsy ao ambo manam-bola ao mpitarika politika zay ty amin'ny fanoerana moa zany tsy mankasitraka an'izao fomba fitantanana ny firenena izao efa any ny tiako Madagasikara
dia any HVM, ny lera, ny IFIM, dia parapolitika maro ihany koa no tazanany araky nambara teo fa tonga vaingakaingina tao ny président Marc Ravalomanana filoha mpanorona ny tiako Madagasikara araka ny tatitra ny eto mifanirina zava-manantany zay any toerana ary andrematoy izany ry Paraina Augusta ary andrematoy izany Ajo Andrenena Arvelo mpitarika ny MMM ny HVM koa tazanao amin'ny alalan'ny andremato Rivo Rakotovao ny lera zay ahitana ny andremato Reboza sy ny namany ny IFIM misy ny andremato Manatso Victor dia milatsaka ny sary zany tonga io zany ny président Marc Ravalomanana mitsikitsiky tsara mihitsy aty aloha aty dia ireo mpanao politika marobe andremato Manatso Victor miresaka amin'io dia efa ataontsika hoe mafana ny eny atoerana amin'izao fotoana izao dia latsaka trano ny sary ireo ampitarika politika maro tokoa mendamembavy mihitsy ty raharaha ty zany dia hitatsika eto amin'ny sary eny amin'ny Lehitsy Ambohimanambola izao rehetrarehetra izao zany ampitaina amin'ntsika hoe ary rehefa diniana lizy dia avy amin'ny lafo valo zay le izy mampiseho ny firaisakinany malagasy izany rehetrarehetra izany avy amin'ny lafo valo mihitsy ireto mpanao politika ireto ny hoe ny atoko politika sy ny hoe vondrona isan-karazany hoe samy manany any zany ry tabera kristian zany mitsikitsiky zany namana nambininy zany efa gasy leo efa tena leo mihitsy leo fahantrana ny malagasy nambarantsika teo ny atoko politika ny hoe ianina ry fa ny raisana raha miresaka zany tiako Madagasikara HBM lera IFIM sinsinsisy zany ny raisana de zao ny tsy fanekena intsony ny atao hoe tena hoe fampijaliana ny malagasy eny izao vary 703 ny ray kilao zao fampijaliana ny malagasy eny mba tsy tenena hoe famonoana ny malagasy eny izao hoe vary 500 ny ray kapoka izao inona ndray ny fanazavana akoatran'izay inona ndray ny fanazavana akoatran'izay raha ny lojika zany tokony tonga de maromaro minisitra mametra-pialana amin'io fotsiny amin'io vidim-bary io fotsiny averiny indrem-pandeha amin'io vidim-bary io fotsiny efa tena mihoatra mety raha tena hoe olona manana toetsaina mahitsy zay tsy hiteny hoe iza na iza fa samy matsapa-teny io fa raha ny tokony izy tsy hoe minisitra fotsiny miala fa ny gouvernemanta ray manontolo mihitsy no tonga de mahatsapa-tena hoe tsy tafavoaka ntsony ity fitantanana ny raharam-pireneny ity de mbola milatsaka foana moa zany ny sary ato avy any amin'ny Lehitsy ireo ampitarika politika maro isan-karazany andremato Ajo zany zao no hitateo zany ireo député maro samy hafa zany izay efa mivondrona ary miaraka tonga atao amin'ny Lehitsy ao amin'izao fotoana zao zany député Rolaratsiraka Voninahitra Zaenzena député Fetra sy ny sisa hita ao dia maromaro ihany koa ny tiako Madagasikara zao ireo rindrinireo ny dikan'izany rehetrarehetra zany tompoko de tsotra ihany hoe son sasany mieritreritra hoe anao zay tiany atao manginy reo tsy mihetsika reo sy ny sisa ahoana ny fomba mbola anginana tompoko amin'izao hoe tsy vita malagasy intsony ny mividy vary hoaniny sanandro tsy vita intsony le izy eo ny mbola resaka hoe raha politika eo ny adievitra maro sery eo ny resa fividianana moa zany resahana foana isanandro fa ato amin'le sakafo hoanina tsy vita intsony aty andrenivohitra raha mikaikaika reny ny avany ambanivohitra miakatreto betsaka mihitsy ny tatsamy miakatreto amin'ny miaramonina zay mibiesy radio matsamy mitovy daholo ny teneniny mijaly zay manjaka ny lainga betsaka mpandainga mandainga aminay aty amin'ny ambanivohitra ny mpitondra mampanantena an'izao izy rehefa zay ny tonga eo atao ty
zavatra lazaiko tsy maintsy tanterahako, aiza zay tanteraka eo, tanterao ary ka tsy ahoana ny inona hoe mbola ho tanteraka zay zavatra fampanantenana, firy taona ianao ny teo, tsy hita zay natao zany, ny olona tsy maty mitsoka ihany, ny vary tsy tafavoaka, fa nga izy ity vitana varitsindro sy tsena mora sy ana, raha io a no na mahaolana efa vaovany olana fa tsy any eto ane be deabe ny tolo-kevitra atao eto fa tsisy meno, tsisy meno. De misy miteny hoe fanararotana kosa ane, misy ene manararotra sy ny sia sy ny sisa, mahatonga ny ovary ho lasa 703 ny ray kilao e. Na misy manararotra io na tsy misy manararotra, misy mpitondra eto. Efinareo menakavony eo amin'ny fitondrana eo fa olonareo daholy no eo anivo amin'ny fitantanana ny firenena. De averimberina foana, tsy misy excuse tsony hatreto. Hoe mbola fialana bala hoe ka tsy zay, nareo ny eo. Nareo zany ny eo nareo zany tompona andraikitra na inona zavatra miseho eto amin'ity firenena ity. Misy miondrana tsokosoko maka mayoty. De hoe misy ainana foy sy ny sisa. Misy maty. Endriky ny tsy fietezan'ny politika ankapobeny eto amin'ny firenena zany. Marina hoe misy tompona andraikitra any amin'ireny toerany reny sy ny sisa resaka fitaterana resaka an'zao resaka an'zao. Fa rehefa tena jerenao milisa dia mampiseho ny tsy fahaizana sy ny fahalemena ilay rezima iray manontolo mihitsy. Eo ny resaka olona fa le fitondrana amin'ny ankapobeny mihitsy no tsy mahazaka an'lay fitantanana an'lay firenena. Ny fahavoazana ane amin'izao fotoana zao de tsy hoe antony kely fotsiny fa zavatra mitambatambatra no mahatonga an'izay rehetrarehetra izay zany. Dia izay nytiantsika hamafisana. Ankoatran'izay ihany koa milatsaka ny vaovao ao ambadika ao raisin'ny namana teknisianina zany fa fantatsika tsara moa fa tapitra tamin'ity an'io ty zany ny ultimatum izay nataony ay resaka vanille ndray ty satria ny teo anivo misy mantsy le antsona hoe SOS vanille zany. Dia efa mitabataba io SOS vanille io de milatsaka zany ny any Sambava any zany io hitatsika io, fa dia nidoran'ny eo amin'ny parkage taloha zany ny vanille fa tsisy mpividy hoy zany ny any atoerany. De io izy io vanille tompoko io mirehatra eo tsy haiko hoe ampovoan-dalana io sa ampovoan'ny arabe sa inona io. Dia hitatsika am'izao fanehoana ny tsy fahafaliana zao any Sambava io zay any Sambava io. Dia mitondra ny sora-bavety zany ireo ampikirakira ny la vanille hoe tena ity le prix plancher ity izy tena tsy misy tompontsoa ho anay mihitsy. Dia raha vao izy ny CNV. Ina moa ty CNV teneniny tatsaha zany sy mipikirakira ifotony ny valiny ity le CNV io le hoe Conseil national de la vanille. De io zany tena be deabe zany tsy mahazaka mihitsy ny fisiny io de hoe tsy mety aminay ihany ko ity hoe prix plancher ity dia aleo andeha ny fahalalana na ny libéralisation ao anatiny zany rehetrarehetra zany. Dia mihevitra mivoaka avy any amin'ny mpikirakira la vanille ihany ko hatrany fotony any ny aminy hoe inona ny antony tsy anaovana ny tena ondry hoe fionambe mihitsy, fionambe zay foana ane rehefa misy ny olana tsy maintsy any ambony latabatra amin'ny fiafarany io. De fa misy miantsoantso zany zao hoe inona ny antony tsy anatanterana fionambe ho an'izay rehetra voakasiky ny filera vanille. Fa tsy hoe zao io de tsy maintsy atao an'zao fa efa zao mampety sy ny sisa mampety amin'ny sasany io. Fa matoa reny midiny eny an-dalambe tena hoe doron'ny olona ny vanille eny amin'ny arabe. Asa manimanitra vanille mihitsy zao Sambava ao angamany. Matoa doron'ny olona ny vanille ao amin'ny eny amin'ny arabe zany efa tsy zakany tsony le izy, tsy zakany tsony. Hatreto aloha zany tsy mbola hita n'ilay fitondram-panjakana mihitsy ny vahaolana. Fisehosehoana mibetsaka tonga ihany koa ny président hery
Hery Rajaonary Mampianina de io izy mitsikitsiky io zany eny le hitsindray zany tsika eny Ambohimanambola alatsaky ny namanao ny sary zany izy président Marc Ravalomanana zany mifanakaiky eo de mifampiresaka manga ny lanitra ao anatin'izany fampiresahana rehetrarehetra izany samy ancien président reo na ny président Marc Ravalomanana filoha-mpanorona ny tiako Madagasikara na ny président Hery Rajaonary Mampianina mpitarika ihany koa ny HVM izany izy fa elaela ny tany Ndafindrika tany tany ampitan-dranomasina tany dia nody satria tena misy ny devoir ho an'ny firenena tsy azo jerena fotsiny izao fahorim-bahoaka izao ary matoa zany ny atao hoe fianakaviam-ben'ny mpanohatra amin'izao fotoana izao io miaraka io dia mazava be ny dikan'izay ny tombontsom-bahoaka no mibaiko ao an-tsain'izy ireo samy manana ny atokon'ireo samy manana ny foto-kevitra mampiavaka azy ireo ny tim manana ny azy ny HVM manana ny azy ny MMM manana ny azy ny lera zay vondrona isan-karazany any ny IFIM manana ny foto-kevitra zay ijoroany ny gasleo sy ny sisa fa reo no hitatsika fa rehefa jerenao zany dia mitovy amin'ny hevitr'ireo fianakaviam-beny ny mpanohatra ireo ny atao hoe opinion publique amin'izao fotoana zao na ny hevitry ny olona amin'ny ankapobeny eto Madagasikara moa zany de manahirana ny mamoaka ny antsoina hoe sondage nefa milaza hoe firenena mandala ny demokrasia sy mandala ny sata républicaine manahirana mamoaka n'izany sondage zany manahirana mamoaka n'izany hoe cote de popularité ana mpanao politika anankiray zany matetika any ivelany any de ny mpitondra fanjakana no amoandra lapa ny hoe manahoana ny cote de popularité niakatra sanidina Macron any amin'izao filoham-pirenena frantsay sahirana mihitsy satria na tsy tafavoaka ara le motion de censure ny gouvernement Andramatoa Elisabeth Borne dia marefo le fitondrana satria sivy fotsiny tsy nahalany an'le tsy nahatanteraka an'le motion de censure tao amin'ny assemblée nationale zany tao amin'ny antemera frantsay tsy afaka ny rehare mihitsy ny fitondrany gouvernement tary Andramatoa Borne de vita Borne eo koa izy araky ny anarany mantsy ny efa rany io marefo zany le fitondrana amin'izao fotoana izao ohatr' zany mihitsy ny eto Madagasikara ankehitriny tsy ny tim marery ene no manohatra na hoe ny HVM marery no manohatra fa efa me mitombo any mission vantana sy milaza mazava hoe manohatra ny fitondrana raha potikevitra ny tena tenenina amin'izay raha potikevitra politika miseo lany izay fitombony membotsina ihany ary zao rehefa jerenao le olona teo zany le teny am'le hitsy teo tao amin'le sary de hitanao hoe karazan'olona toninina fa misy ny olona tena nanao ny aintsovavatra nampiakatra ny Andradjoela teo amin'ny fitondrana lasa ty amin'ny fanoerana amin'izao fotoana zao ary maromaro miala ao anatin'izany hoe tontolon'ny fitondrana izany fanohanana ny fitondrana zany ny ekipan'ny onivony hoe manohana ny fitondrana zany fa lasa ty amin'ny fanoerana satria tsy araky ny natenaina zavatra amin'izao ao amin'ny Antsoatarby ao namana Faniry Razafy Manatany hitondra amintsika indray zany ny fandehanan-javatra eny amin'ny lieu hitsy eny zay toerana ionan'ireo fianakaviam-beny ny mpanohatra namana Faniry Razafy Manatany rehefa eo anao raha tantarao ara ny zava-misy ao amin'le hitsy amin'izao fotoana izao satria lina ny vahoaka malagasy sy ny mpanaraka amin'ny miara-manonjy eto amin'ny MBS radio Madà namana Faniry Razafy Manatany dahoary dia am'le Ambohimanambola tokoa no misy anay amin'izao fotoana izao tonga dia apitaiko aloha zany ny député na Chambre fitomanana no miteny amin'izao fotoana izao zany aorian'izay dia hamaky ny fanambarana lehibe misy olo mamoaka ny Madagasikara zo azy Eleonor zany alefako aloha zany ity ny fanazavana zay entin'ny député na Chambre fitomanana ity efa eto avokoa ny ankamaroany
faharoa le solomavoaka zay nanao soni zany amin'le taratasy nalefa tany amin'ny ACDDD ary ny taratasy ny ACDDD indray nalefa tany amin'ny ACC na dia fantsipahan'ny ACC zay zany taratasy reketin'ny ACDDD zany dia mitondra fanazavana ihany reto solomavoaka reto resy fanamarana lehibe rehefa avy eo henantsika arabizao. Ny fanamarana io no antoky nametahana tasy tamin'ny alalan'ny HCDDD izay namoahany fikarana fanapahana. Raha zoina izy farany dia tsy vitany tsy namaliny ny fanontaniana napetraky ny fikarana avo fa namorona mihitsy ny pepetra izay sady misoratra ao anatin'ny raha-pambenana no tsy ao anatin'ny kristy anatin'ny antemenabindena ihany koa. Karo mariana eto amboalohany fa ny fikarana nasehatra inona misy azy dia natao izany anefa ny zava-misy eo amin'ity fanapahana no raiky ny fikarana avy ity. Tsotra ny fitakiana napetraka voalohany dia milazany raha toa ka ny fanaraka tsy manaja ny andininy fahatelo amin'ny zato ny raha-pamena ny momba ny fikarana n'ilay fifahana kritikana na motion de censure zany no tsy niavy ny filombavamboaka misa dimy amin'ny zato. Amin'ny fahefana manokana tsy izy omeny la raha-pambenana ny fahefana ireo filombavamboaka na mandesaka fahakitikisana izay dia tokony ho arovana araky zay asa nyfanjanan'io zo sy fahefana io. Miataka lavitra zay voalaza ny andininy fahadimy amin'ny fipolo amin'ny zato mitsipika anatin'ny antenemeram-pirenena nefa ny fikarana avo. Milaza mantsy fa tsy maintsy amarinina ny somian'ireo filombavamboaka eo amin'ny fikitikisana vao manakery ilay antota taratasy ka ahafahana mandroso amin'ny dingana manaraka. Lazay ny fikarana avy ihany koa fa andraiky rimopolohan'ny antemeram-pirenena no manao ny fanamarinana ireo somi eo amin'ny fahakitikisana tsy misy an'izany nefa ao amin'ny andininy io. Vahaterena ihany koa ny andraiky omeny fipitika anatin'ny antemeram-pirenena ny filohany dia tsy misy milaza n'izany na dia ho raisina azy io lazainy fikarana io fanamarinana somiany filombavamboaka raha ny tokony ho izy tsy ho fanajana ny fomba fanao amin'ny tany fandalana dia tokony ho procédure contradictoire no anaovana n'izany fanamarinana izany. Tsy atoavana tsy azo itovirana io procédure contradictoire io eo amin'ny tany tandalana indrindra moa misy ifandraisany amin'izao fototsy omen'ny raha-pambenana. Tsy misy akory ny fandiniana nataon'ny fikarana avo anamarinana ny fisiany procédure contradictoire io. Zany hoe ny fanamarana nataon'ny filohan'ny antemeram-pirenena tsy misy fikiriana ny fomba nanaovana azy dia ivery ny fikarana avo fa ampy ilazana fa nisy ary nanaja ny pepetra mikasika an'izany ny fanamarina tsy izany. Ny fitakiana faharoa ny satria misy fivirana tao amin'ny arena dia samy foibe na antoko politika sanatonga ny fanamarana nanaovana tasy voalohany. Nandray anjara tsy nandray anjara tikenena tamin'izany fivirina zany ny filohan'ny repoblika. Noho izany dia fanontaniana napetraka ny hoe ny fanaraka sy ny fanatsa ny lazain'ny andininy fahasivy ambefapolo andalana voalohany ve io fandraisan'ny filohan'ny repoblika anjara tamin'io fivirina io. Raha vao marina izany dia masaky ny fikarana avo mba ampiaty
ny voalaza ny andalana faharoa eo amin'ny andininy pasivy andefapolo io ihany. Marihana moa fa misy olo mavambahoaka nanatika izany fivorina izany no vonony itoro vavolombelona raha ilaina izany. Fitakirana roa fotsiny izay mifandray sy mifampitohy no napetraka eto. Ny voalohany dia misy hoe ny fampiratesana azy sy ny andraikitra nataon'ny filohan'ny repoblika araky ny lazainy andininy fahaefatra sivy ambefapolo ny raram-pandrenany. Akananay anjara sy ny tarika amin'ny fivorina toko na vorona politika izy tany amin'ny arena. Karo marihana fa io trano misy amin'ny fivorina ny arahany marina hita io dia trano fohy be na toko politika. Ary kiamana amin'ny toko politika dia tokony andraikitra amin'ny toko politika daholo no mivory tao. Ny faharoa dia toy izao. Raha toa ka vao marina izany fampiratesana andraikitra izany dia mangataka ny fampiarana izay lazainy amin'ny sivy ambefapolo andalana faharoa ny solomavambahoaka. Alohan'ny ilazana ny valitenin'ny fitaranavo dia tsara ampitahivana ny fanambara tery ambony padi sy andraikitry ny fitarana tsy maintsy manome ny valiny ny fanontaniana apetaka aminy. Fanontaniana voalohany dia tsy ny hoay didin'ny fitaranavo akory. Ny valiny ny fanontaniana io misy hoe ny fampiratesana andraikitra raha ranony andininy fa sivy ambefapolo andalany voalohany nefa no mibaiko ny verena indray rehefa avy eo ilay fanontaniana faharoa. Tonga dia ilay fanontaniana faharoa no miazakazany ny fitaranavo. Ny verena misaza apetaka raha tsy voazy ny andalana faharoa no migniany fa tsy nasiany antony ny fisiany tsy fanajana ny andalana voalohany. Nilaza ny fitaranavo fa tsy mananjo ny HCDDD angataka ny fampianana sazy. Ny antony sazy nefa tsy voatery akory. Fomba fiasa mahavarina sy mahazendana izany. Ahilazana ny fananana ny zo ampiasa ny sazy lazainy ny andinina fa sivy ambefapolo andalana faharoa dia mivoaka ny lazany ty andininy ty ny fitaranavo. Hevitra rizina any amin'ny toeran-kafa indray no entiny anazavana ny fomba fanasaziana raha toa ka misy ny fampiratesana andraikitra atao amin'ny filo lazainy ny andininy fa sivy ambefapolo andalany voalohany. Sy ny lalam-pandrenana nefa no andrenany ny anomboa fanazavana fa nilazainy hoe l'esprit de la constitution. Mizara roa eto ny fanazavana entiny izay samy mitombona avokoa. Tsy mitombona avokoa faharoa. Voalohany, ampitovian'ny fitarana avo amin'ireo fitaovana omelona raha-pandrenana ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka eo amin'ireo fitondrana parlementaire na régime parlementaire sy ny sazy apetraky ny andininy fa sivy ambefapolo ny raha-pandrenana. Ampakahivina fa mba hisiny ny fifandraisan-kely équilibre des pouvoirs eo amin'ny mpanao lalàna sy ny fanatanteraka eo amin'ireo trano mandala ny rafitra parlementaire izay misy any Madagasikara. Eo melona raha-pandrenana fahefana androdana ny gouvernemanta amin'ny alalany fitipitikisana ny antenimieram-pirenena. Fitipitikisana. Ny filohan'ny repoblika kosa no setiny izay dia afaka mandrava ny antenimieram-pirenena. Droit de dissolution. Izay no lazaina hoe moyen d'action réciproque. Tsy resaka fifandanjakely eo amin'ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka anefa ny ampisiany
fampicarana ny filohan'ny republika lazainy andininy fa 20 passage no tsy fanajana milazainy ny andininy fa 20 andalany voalohany no antony sy fahafahana miasa tanteraka ho an'ny filohan'ny republika. Zany hoe atsongavatra roa samihafa tanteraka no afangaron'ny fikarana avo. Ny moyen d'action réciproque volazy eto-ambony mba hisihany fifandrazakery équilibre du pouvoir sy ny sage noho ny fifanajana ny raha-panorenana une sanction pour le non-respect d'une disposition de la Constitution ka tsy azo ampitahina fasangy fasanandy samihafa. Faharoa, miova sesy andray ny fikarana avo manao fampitoviana iray hafa ndray matsisy milaza fa tokony hitovy ny fanosana ny fahafahana miasa ny selana mandroy ny filohan'ny republika noho ny fahafahana ara-batana na ara-tsaina fiasany miasany, empêchement temporaire pour cause d'incapacité physique ou mentale pour exercer ses fonctions. Apetraky ny andininy fa 10 sy faharaiky amin'ny 10 sy ny tsy fahafahana miasa tanteraka ao amin'ny ho an'ny filohan'ny republika, empêchement définitif du président de la République. Apetraky ny andininy fa 20 andalany faharoa. Raha milaza ny andininy fa 10 palasa batiny sy mabamboka ny matany fahafahana miasa tanteraka. Namana rina maheno ve zavatsy? Ya maheno tsara namana fanira zavana tany. Ny solombavam-bahoaka nation rafidimanana zany no dia niezaka namaky ny fanazavana teknika ny amin'ny fomba fijerireo solombavam-bahoaka mandrongany ny fanapakitra izay ndraisiny teo anivon'ny RCC iny zany le hoe vita be ny tsy fanarandalana zay nataony RCC. Rehefa avy eo dia mbola isiny koa ny fanamarana lehibe mamelitana ny tena position fa raha isan'ilay solombavam-bahoaka izay nanao ny motion de censure sady nandefa taratasy tany amin'ny ACTT rehetra zany ho vakiny solombavam-bahoaka Joasy Eleonoro rehefa avy eo fa tsara ihany ny tontanan'izay fanazavana izay aloha zany fanazavana ara teknika sy araky ny lalàna no nentin'ny nation rafidimanana teo solombavam-bahoaka natao fetsy. Tiako ny manamarika fa Andriamatoa Rajonary Matianina ny filoha Marc Ravalomanana ny filohan'ny antoko tsara tafina Marine Auguste Andriamatoa Iadson-Renay Narvé filohan'ny MMM ary Andriamatoa Vivoro Kodivao filohampanjakana Diolo coordonnateur national ny ASVM, Andriamatoa Pasteur Edouard Olivier Kodivoisa, Rebosa Julien ohatrany tazako teo asa lehibe ny antoko PSTV ny tazako teo iny marobe no tongeto amin'ny lehitsy amin'izao fotoana izao ka raha izay fivoarana raha izay miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka izay entan'ny voninahitsy izay Roland Ratsiraka nation rafidimanana ny avy amin'ny antoko politika Madagasikara marobe dia io zany donina politika eto Madagasikara ary aorian'ny fanazavana teknika hoentin'ny nation rafidimanana ity dia isy teny hamaky fanamarana goavambe Ramatoa Joasy Eleonoro dia ezaka ny ampipitra an'izay raha ohatra ka tratran'ny fotoana dia izy atao anatin'ny fandarina miara-manonjy raha tsy tratrantsika moa le izy dia ny mpanao-gazety ny MPS no hitaritra satria dia toerana manao ny couverture izany ireo mpanao-gazety eo anivon'ny MPS radio sy télé dia hotapahako aloha rena ny aveky amin'ny Jambomanambola fa raha ohatra ka misy ny fifandaminana afarako miditra mampita ny fanambarana izay atao Andriamatoa Joasy Eleonoro izay solombavam-bahoaka voavita ny fangain-drano hitondra ny teny-letra dia aveko. Tsy fantako izay mety ho fandaminana rena raha ohatra ka azoko ihany mbola mitazona ny antenne dia tsy
eny ary tonga dia tazominy fanira zafimanantany ny antena satria hiditra eo zany ny député Joasy Eleonora voavitany vangaindrano amin'ny fanambarana lehibe dia tonga de alao tazominy eo amin'le hitsy ihany ny antena izany ndao ary eny ary tonga de alefatsika zany le fanambarany député Joasy Eleonora amin'izao fotoana izao ety amin'ny lehitsy Ambohimanambola. Manana ny sarabana efa nety teo aloha ka ny votoatiny avy hatrany ny vakiko mamela kosa ianareo amaky aloha ny fanambarana amin'ny teny vahiny satria heverinay fa tokony antesa amin'ny pirahenvinatoka ihany koa ny fanambarana hoentina eto. Préalablement à la lecture de notre déclaration, nous tenons à exprimer à quel point nous avons apprécié la prise de responsabilité de la HCDDED à l'endroit de notre requête et nous soulignons notre désapprobation quant à la décision de courter la durée de leur mission prise par le gouvernement dans la journée d'hier. Déclaration. Au regard de la décision numéro 4-HCC par D3 du 10 mars 2023 relative à la déclaration de la présidente de l'Assemblée nationale et de quelques membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale du 8 décembre 2022, ainsi qu'à la demande des constats du non-respect par le président de la République des dispositions de l'article 49, alinéa 1er, et de l'application de l'alinéa 2 de ce même article 49, nous, députés de Madagascar, signataires de la requête déposée auprès du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, HCDDED, faisons la déclaration suivante. Premièrement, la prérogative constitutionnelle des députés et le droit constitutionnel de l'Assemblée nationale de déposer une motion de censure contre le gouvernement selon les dispositions de l'article 103 de la Constitution, qui sont des pouvoirs et compétences à nous dévolus par la Constitution, nous sont récusés. Mais encore, la Cour n'a pas répondu à notre requête. En lieu et place, cette haute Cour a inventé une disposition qui ne figure point à l'article 195 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce qui n'est ni son rôle ni sa compétence. Son rôle est et se limite à faire appliquer les dispositions déjà existantes et à s'assurer que cette application se fasse conformément aux prescrits constitutionnels. Cette haute Cour, par ailleurs, base sa décision sur une considération qui est mentionnée ni à l'article 103 de la Constitution, ni à l'article 195 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour juger que la déclaration de la présidence de l'Assemblée nationale, de même que celle de quelques membres du bureau permanent, sont conformes à la Constitution. En bref, la haute Cour a porté son jugement à sa seule convenance quant à la conformité à la Constitution des déclarations susmentionnées et par conséquent la suspension de la poursuite du processus de motion de censure. Deuxièmement, la haute Cour constitutionnelle outrepasse ses compétences et verse dans le détournement des pouvoirs. Elle s'arroge même les pouvoirs des constitutionnalistes auteurs des constitutions, ce qui n'est pas conforme aux pratiques internationalement reconnues. En effet, en ce qui concerne le respect au nom de l'article 49, alinéa 1er de la Constitution, et l'application de l'alinéa 2 de ce même article, le constat est que la haute Cour compare des notions sans lien entre elles. Elle met en parallèle les moyens d'action réciproque, assurant l'équilibre des pouvoirs
avec une sanction pour le non-respect des dispositions de la Constitution, ce qui ne sont tout simplement pas comparables, car fondamentalement sans rapport entre eux. La Haute Cour fait une autre comparaison ahurissante, à savoir celle d'aligner l'article 49 de la Constitution qui prescrit l'empêchement définitif comme sanction en cas de non-respect par un président de la République des dispositions de la Constitution avec les articles 50 et 51 de la Constitution qui disposent de l'empêchement temporaire du président de la République pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions, donc une manière de ménager la personne du président. Enfin, la Haute Cour interprète des dispositions constitutionnelles déjà suffisamment claires et explicites. Pour ces raisons, nous constatons le non-respect des droits et pouvoirs des députés, de même que les autres peuples malagasy, détenteurs du pouvoir, dont nous sommes les élus, tandis que la nation est victime de sacrilèges. Nous constatons le non-respect de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire consacré par la Constitution et que nous sommes en droit d'exiger. Nous ne pouvons plus accorder par conséquent notre confiance à la HCC et notre défiance est amplement justifiée dans la mesure où elle est de connivence avec l'exécutif, ce qui n'est pas conforme à la Constitution. Il est à craindre que les élections ne soient ni transparentes ni acceptées par tous et que nous nous acheminions vers une crise compte tenu de notre doute en la capacité de la HCC à juger et à dire le droit en toute équité, en particulier en ce qui concerne le jugement des élections successives à venir. Bien que les décisions de la Haute Cour constitutionnelle ne soient susceptibles d'aucun recours, le doute est permis tant il est manifeste que la HCC n'est pas indépendante et qu'elle fonde ses décisions sur des considérations politiques. Ainsi, nous nous érigeons pour défendre les droits et prérogatives des députés qui assurent l'équilibre des pouvoirs dans le pays, qui nous préservent des abus de pouvoir ou d'un pouvoir unique omnipotent et qui sont les garants de la démocratie à Madagascar. Nous nous érigeons pour appeler nos collègues députés à être jaloux du caractère sacré de notre institution et à renforcer nos rangs pour exiger le plein exercice de nos pouvoirs que l'élection par nos concitoyens nous ont conférés. Nous exhortons les magistrats et juristes à défendre l'indépendance de la justice et à se dresser contre le sacrilège de la vérité. Nous voulons des élections propres et transparentes afin d'éviter toute crise que notre pays, déjà dans une situation d'extrême vulnérabilité, du fait d'une gouvernance inefficace, ne supporterait plus. Nous voulons faire en sorte que la démocratie ne régresse à Madagascar, car la dictature est à nos portes, et que l'on appauvrit la population qui est source de tout pouvoir et détentrice de la souveraineté. Et ici aujourd'hui, appelant les forces vives de la nation, ainsi que tous les citoyens, à exiger le respect des lois en vigueur et en particulier de la Constitution qui consacre la séparation des pouvoirs pour que règne la justice et la liberté et pour le salut national. Fait à Antananarivo le 23 mars 2023. Izokosa ny famakina ny fanambarana amin'ny teny malagasy. Ny fampiandohana moa zany dia maneho fankasitrahana feno ny sila-kevitra ambony ny sahana ny demokrasia sy ny tanitandalàna na HCDBB
ny fandraisany andraikitra rehefa nandinika ny taky nataonay ary ambaranay tona ny fanamelohany ny fanafezana tsy afaky ny lalàna ny fetim-potoana iafan'izy ireo. Fanambarana manoloana ny sanapahana lahazana faefatra tsipika HCC VAR D3 nivoaka ny 10 ny volana marsa 2024 lasa teo. Mikasika ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ireo mpikambana sasany ao amin'ny birao marsy ny antenimieram-pirenena ny 9 Desambra 2024 ary ny sanitsaky ny filohan'ny repoblika ny andiny 670 andalana voalohany nanam-panorenany. Izahay sy mbavam-bahoaka nametraka ny taky teo anivon'ny filaterika ambony miaro ny demokrasia sy ny tany fandalana dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, voaoso ny zozy fahefana ahafahanay sy mbavam-bahoaka mametraka tolo-kevitra fitsipaham-pitokisana arak'izay voafaritra ao amin'ny lalam-panorenana andinisa telo amby zato. Tsy namaly ihany koa ny fanontaniana napetraka ny fitsarana avo mba manam-panorenana fa namorona zavatra hafa tsy voasoratra amin'ny andinisa 5 amby zato ao amin'ny fitika anatiny ny antenimieram-pirenena ny fitsarana avo. Tsy andraiky n'izany, tsy azo atao n'izany fa ny mampiasa ny efami sy ny mijery ny fanajana izay fampiarana izay voalaza ny lalam-panorena no andraikiny ary izay ihany. Miainga amin'izay hevitra tsy ao amin'ny andiny 7 amby zato ny lalam-panorenana na ao amin'ny andiny 5 amby 10 amby zato ny tsipika anatin'ny antenimieram-pirenena ny ilazany fitsarana avo mba lalam-panorenana fa mitombiny sy manaja ny lalam-panorenana ny fanambarana nataonga matoky filohan'ny antenimieram-pirenena nampitahatra ny fandiniana amin'ilay fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta. Raha tsorina izany dia tsy miorina na amin'inona afaky izay tsy ny fitsarana avo ambara izay filazana fa ny fanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fanambarana sy ny fampitarana ny tohiza ny fandiniana ny fitsipaham-pitokisana. Fahavolo. Ny otany andraikitra resahany araky ny lalam-panorenana ny fitsarana avo mba lalam-panorenana na HCC ary misalovana ny andraikitra ny fahefana tanao ny lalam-panorenana izay fomba fiasa ny fitsarana avo mba lalam-panorenana manezan-tany. Raha milaza momba ny andiny 770 amin'ny lalam-panorenana. Ka mampitaha zavatra tsy misy fandraisana ny fitsarana avo. Afangary ny moyen d'action réciproque mba hisiany fifandanjan-kely eo amin'ny fahefana isatokony équilibre des pouvoirs sy ny sady noho ny tsy fanajana ny lalam-panorenana sanction pour le non-respect d'une disposition de la Constitution izay tsy azo ampitahina fahasafanandro samihafa. Mbola manao fampitahana zavatra tsy misy fifandraisana hafa koa izy satria ny andiny 670 izay sady noho ny fanajana ny lazainy lalam-panorenana no ampitoviany amin'ny andiny 50 sy 150 izay sady fatroebatana anatretsaina izany hoe zavatra mifandray amin'ny toe-pahasalamany filoha sy ahafahany miasa izany hoe tsy sady tsy akory fa fitsindrinana ny filoha. Manao interprétation ihany koa izy zavatra tsy mazava zavatra efa mazava feny sady efa voafaritsy ny lalàna. Noho ireo antony voalaza rehetra ireo dia voanisakisaka tanteraka ny zofity tanàna ny songavam-bahoaka ary ny fahefanareo vahoaka izay ny fidianay sy ny asiny amin'ny sanakana. Tsy voahaja ny tany fandalana eto amin'ny firenena satria voanisakisaka ny fitsarana-pahefana eo amin'ny fanatanteraka ny mpanao lalàna ary ny fitsarana. Tsy natoky ny HCC izahay satria mampanasy ny firaisan'ny tokombakomby amin'ny fahefana fanatanteraka ka tsy voavy mitsony ny lalam-panorenana. Manaly izahay tsy tiany fividianana madio sy mangarahara ary eteny rehetra izay lalana mankany amin'ny
satria tsy ho azo antoka fa hitsaraka gaga ny tsy araky ny lalàna ireo fifidianana ny tanety eto amin'ny firenena ny RCC. Na dia tsy azo ivalozana aza ny fanapahana navoaka ny RCC dia mipetraka ny AIA satria hita taratra fa tsy mahaleo tena ny RCC ary ny sarisary politika ny fanapahana raisy. Koa ny doro izahay ankehitriny miaro ny zontsombavam-bahoaka sy fahefana nomenanay mba hisiny fitandanjahakely sy mba tsy anjakany fanapaka-pahefana na ny fanjakany mitokana sy ny demokrasia eto Madagasikara. Miantso ireo namanay sondavam-bahoaka mba ho safidiaro amin'ny famerenana ny asiny andro fanjakana misy antsika sy anatevin-daharana ka hiara isaky ny fahefana feno sy fisikisana izay ny vahoaka izay fizentsika. Manainga ireo mpikara sy mpahay lalàna hidoro hiara ny fahalevantena ny fitsarana sy tsy anaiky ny fanefososena ny fahamarina. Hitaky izao fepetra sy hisiany mba hisiany fifidianana madio sy mangarahara ny fisorohana ny mety fisiany krizy izay tsy hozaka ny firenensika efa latsaka fahaizena. Hitaky ny fampiarana ny demokrasia eto Madagasikara satria manjaka loatra ny fidiradina sy fanabadoana ary famparakana ny vahoaka tongo-pahefana. Miantso ny heverina sy olom-pirenena rehetra hiara hitaky ny rariny sy ny fanajana sy ny fanajany filoham-pirenena ny lalàna-parenena sy ny lalàna velona rehetra ka anjakany ny ara-dalàna sy ny fahalalàna ny fanarenana ity firenensika ity. Natao Antananarivo androany ka 7 marsa 7 sy roa arivo. Tota tompona makasipaka Erano ny vaovao Madagasikara dia vangaindrano ny mbaha ofisialy ny fanamorana manitsy isambarany ny vaovao inary toko lasy tovovavy izay no fanambarana lehibe zay anoentin'ny député Joasy Eleonoro izay voafito ao Vangaindrano niainga avy eny amin'ny Lehitsy teny Ambohimanambola izy iny zany ary narahantsika teo any tamin'ny teny frantsay teo any tamin'ny teny malagasy zany dia samy niaintsika rehetra samy nandray an'izany fanambarana lehibe izany amin'ny fotoanany fitaterana hoetin'ireo mpanao gazety teny atoerana moa dia mbola jerena amin'ny misimisy kokoa izy amin'ny tsipiriany izany fanambarana lehibe izany dia isorantsika ihany koa namana faniry Razafy Manantany izay napita ihany koa ny fandehanan-draharaha teny amin'ny Lehitsy Ambohimanambola teny zany tsy ivona ihany fa dia teny ny fianakaviam-beny ny mpanohatra ary dia anisan'ny tonga teny ny filoha mpanorona ny tiky Madagasikara ny président Marc Ravalomanana, teo ihany koa ny filoha teo aloha Hery Rajaonary Mampianina, teo ihany koa ny ireo mpanao politika maro izany raha tsy resakitsika fa tsy ny avy amin'ny SVM, ny tiky Madagasikara, ny Lera, ny FIM, ny Gasleo sy ny maro tsy voatanisa izany. Zay no namarana ny miara-manonja teto amin'ny MBS Radio Matata amin'ity fotoana ity saorana ianao naharitra hatramin'ny farany ambava homana ampomeritreritra samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.